Sokongeo ataontsika ohatr'izany ny tena mamaiky antsika hivavaka tsy Jesosy loatra fa le fitahiana zay hoentiny. Fa raha ohatra zao ka hoe fetsy be le zaza de vao tonga de nifiny ny dadany de nataony bisou be mihitsy, tiako dada fa miteny aminao fa avoaka ny dada daholo ny zavatra rehetrarehetra, tia zanako mofo, ay de nitondra akanjo koa dada, tiako ny akanjo, ay koa misy kapa kely netiko anjanako, ameny hatramin'ny zavatra tsy nangatahan'ireo zaza ireo. Zany ny fiarahana amin'ny Jesosy de zany mba anisany ampianarin'ny tompo ateny de zany foana mba mety tiako anao Jesosy, na sitrany eto na tsy sitrany eto tiako anao, tsy saraka aminao tsony Jesosy, de zany foana. De taty aoriana nefa gaga fa ny sitrana tsikelikely teny de zany ny tenenako anareo hoe tsika zany mila mahay mitady an'Andriamanitra, tsy le fitahiana no mamaiky amin'ny vavaka fa ny FPVM tsy mpitory fitahiana sy fahasoavana fotsiny ihany, fa fibebahana ny tena atao aty de firaisana amin'ny Jesosy. De mba hanao tahaka an'ilay lehilahy anakiranga anakiray hoe inona ny tianao izy mpanjaka fa omeko anao na de ny atsasany fananako ary, de ozy le tovolahy hoe andraso kely andinika ary mpanjaka. Rehefa nandinika le tovolahy de ozy izy hoe tsotra ihany ry mpanjaka, zanakao vaviny de diaviko, zay ihany omena. De ozy mpanjaka hoe fetsifetsy satria manina fetsifetsy, rehefa azo mantsy ny zanany azo ny hatramin'ny fanjakana, efa enitsika foana zany ohatra kely zany. De tsika zany mila mamerina an'izany hoe rehefa azonao ny zanak'Andriamanitra de omeny anao hatramin'ny fanjakana rehetra, tsy misy zavatra tsy angatahana akory ary de omeny Jesosy, satria tena fitiavan'Andriamanitra aza adino. Ny atao hoe fitiavana de tsy hoe ianao ny tian'Andriamanitra fa izy ny tianao talohany zavatra rehetrarehetra. Ny tena fitiavana de hoe Andriamanitra za mbola tsy nity azy izy efa nity sahady. Za raha lasy rana bavy tena tsy tsapako tamin'ny fiainako, tsy mbola nisy nampangodika amin'ny foko akoatra ny tenena mpiandry tena tiany Jesosy ianao José, za ny rahalahy mpifokarongony tiany ianao izy le rahalahy zay sady mimpanjinina fa nangovotra be io tena henoko mihitsy ororo zavy eo de mifoka godoloka mene mbola tia zany Jesosy tiany ianao. Tsy mba niteny tamiko izy ajanony ny godoloka na ajanony ny rongoninao, fa ny fitiavan'Andriamanitra naresy lahatra zany io manosinosika antsika manao asa io foana, tsy tambazana vola tsy areny tsy tiako Andriamanitra, za ihany io. Fa rehefa tianao ny zavatra ray tsy mila presian zany ianao, tonga foana ianao te resaka amin'ny foana. Raha tonga ambony seza ianao de tsy te hen'olona miresaka oka aloha zay aza miresaka fa za hitady an'Andriamanitra ny atongavako eto, tena te iona aminy mila azy amin'ny fiainako, de zay no ataonao eo ambony seza eo tady an'Andriamanitra. Zay zany le fanomanam-pana kely rehefa miditra ohatran'izao tsika rehefa atao am-piangonana de tena manao fonao. 3 andro ny zanak'Israely no manano fonina ny asany lambany vao afaka niona tamin'ny Jehova. Tezitra ny zanak'Israely, ianao rery angano mahita an'Andriamanitra mantsy amin'ny Mosesy mo olona tsara fanahy, te ahita azy ve zany nareo? Zay koa mba hitenenany aleo zay ahita an'Andriamanitra. De ozy ny vavaka Mosesy, Jehova te ahitanao ny reto olo reto, de Andriamanitra eny ary, satria tsy te hen'ny fionazy fa za mihitsy zany ny tiany enony ampiomany izy 3 andro, asaivo sasany daholo ny lambany, aza atao miray izy rabivady taovy mitokana de afaka 3 andro ahiona aminy. Nanadio lambany zany nisy sasy ny dio, zay zany le etape ny fionana amin'Andriamanitra midio bebaka de manomana ny fony iona. Tonga am'izay ny fotoana anakiray de anakeo tendrombohatra am'izay zanak'Israely, teny am'izay Mosesy, ry Jehova Andriamanitra, reto ny olonao fa te iona aminao am'izay hony izy rehetrarehetra mitenena Jehova fa voninkieno anao ny olonao. Foana anginy Mosesy tonga de nisy rivotra miala vany am'izay misy iona trompety tonga de nikarapoka daholo am'izay ny zanak'Israely, karapoka tam'izay. Rehefa nikarapoka am'izay ny zanak'Israely de niika am'izay, Mosesy tsy zakanay zany ty ozy Mosesy, enoika nareo te ianao amin'ny vatana fa eno izy nady nandeha amin'ny feo tantara tena nisy ke sa fa tsy angano. Tonga de saika fotsy volo tanora daholo ny rehetrarehetra, voa ny teny Andriamanitra, Mosesy tsy zakanay ho amin'ny feo an'Andriamanitra, aleo ianao ihany ny te Mosesy, nareo no nitady azy de iona aminareo zao zany Jehova Andriamanitra. Tonga de nikarapoka izy mianakavy, le mandeha tamin'ny vadiko narary mafy ny alaina teo ambony fandrina,
tandrina roa le fananofy hoe maty eo ambony latabatra ana izy tena mba nitady koa hoe Jesosy mafy amiko zany hoe zanako dimy nefa mivadiko faty iza nitaizan'ireo ry Jesosy sady anao pastera ve nitaiza zaza dimy tsy vitako zany Jesosy napiditra akanjo masina nandohalika teo amin'ny tranolay zay matsara misy tranolay ao an-trano rehefa nandohalika tonga de tsisy resaka fa ranomaso vavaka aloha nanamasy tena Jesosy tia hitanao Jesosy tena mila anao io vadiko marary tena rehefa tena tsaiko zay nazo teo fotrany nangovotra am'izay afaka kelikely namay be am'izay mivatako de rehefa nafana be am'izay ienko mitsy avany tena nisy hafanana de nindrika am'izay io lohako io tsisy olona teo fa tena toa de lohako nisy ohatrany nanondrika ohatran'izao de ty loha ty no mitehana tamin'io tany io taitra be de neveriny rafozako hoe lasa demoniaka ndray de androany devoly isy ny ravavo mivado miala ny devoly mifana mamitaka miala de zao mihitsy le saika hitena zao ok zay de ozy le fanata atao amiko nany hoe tena ieniko fa tsy mba hoe fana fotsiny hoe avelao izy androka fa zoany zany ay zany ny olona ray rehefa hoe teny misy fana tonga de roana devoly foana aloha zana toetra na avy amin'Andriamanitra na tsy de nite mihitsy le fana hoe alao izy aloha androka fa zoany zany de navelako nandroka de rehefa avy nareo toy zay afapona re Jesosy ho hitonga io fa zaroany de zay izy mianaka vao mipetraka am'izay nijery fotsiny teo nitomany de ilohako ny mandeha amin'ny tany ohatran'izao tena mafana be io vatako de ohatrany nisy hafanana nidina avy any an-danitra izay de nanomboka ny teny am'izay nanao ohatra zany am'izay fangamoa amin'ny teny za mihitsy ny tao an-tsaiko fangamoa ny FVM amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fa le fiteny ohatra maivana be zay nefany ohatra mora teny eniny de mafinaritra be zay miteny azy nanao an'izany de zao mihitsy nataoko hoe raha enao marina io Jesosy atao fantatro zany teneniko zany satria oa za miteny aminao nefa tsy azoko de ozy izy niteny tompo hoe fantatro moa hoe mifona mivavaka tsay tononona de sokafan'Andriamanitra ny sofo de aiko am'izay le miteneniko ohatran'izao ny contenuany raha Jehovah Andriamanitra ray tsara sady masina indrindra nay mpanjaka sy tompony tompo ny Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra talohan'ny zavatra rehetrarehetra le alfa sy omega ny Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany ny lanitra ny seza fiandrianana ny tany ny fitoeratongony ny Andriamanitra tsy mba natao tanana tsy mba miforonona fa mpamorona ny Andriamanitra de tsy nisy nataony vavako tao anatin'ny atsasakady mahery afa-tsy nametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana maizy azy tsy ny aretina aloha zany na maika fa hoe fantatra ao ve izy ho tonga ao aminao io de ny tenin'ny fahalehibe azy gaga re olona hoe anatina adiny ray latsaka fefany mahita olona zaina makasika amin'ny fahalehibe azy an'Andriamanitra fotsiny ianao le Andriamanitra tsy natao tanana le Jehovah Shalom Jehovah Jireh Jehovah Andriamanitra raitsy Andriamanitra tompo lanitra sy ny tany mpanasitrana ny aretina rehetrarehetra ny Andriamanitra de voalaza teo daholo ny fahalehibe azy an'Andriamanitra de taty arina natorony tompo hitanao rehefa mangataka zavatra amin'ny lehibe nareo izy tsy voamiditra amin'ny birao de hoe mba ataovy ny lalana any aminay fa ny lalana any aminay tsy vita mihitsy fa tonga nareo izy de voaroka amin'ny birao fa mila manaja azy aloha de milaza an'izay zava-bitany hoe misaotra tompo fa efa mba vita aloha ny ampahandalana any aminay de zay am'izay vao milaza an'ilay fangatahana de ny resaka rehefa avy ny saotra ny ray rehefa avy ny dera samy hafa ny fiderana sy ny fanandratana ary ny fisaorana hafa reo le fanandratana sy fiderana de hoe tena fampahafantarana ny fahalehibeazana deranao Andriamanitra fenao mpanjaka sy tompony tompo mankalazanao ny zava-boary rehetrarehetra ny lanitra ny seza fiandriananao tany ny fitoeratongotrao le alfa sy omega ny Andriamanitra tompony hery tsy mifahefana le manana maso tahaka ny lelafo le manana tongotra varana tahaka ny varana mangano any le misy fekibo ao mitratra misy ohatra mpanjaka ny mpanjaka tsy misy ny tahaka anao tsy sery maleo anao ianao le Andriamanitra ambony voalaza zany atao hoe fanandratana an'Andriamanitra vitsy zay de nisaotra fotsiny ray ny vavako misaotra anao Andriamanitra tamin'ny famindramponao nanasitrananao tsaroko araka ny teninao hoe saintsainy ny fahagagana rehetra nataony taminareo misaotranao namezanao andreo zanako dimy reo misaotranao ny am'ty tokantranoko ty misaotranao ny am'reto rafozako reto misaotranao ny am'ty nisaotra an'Andriamanitra fotsiny ray vita ndray ny fisaorana tsy fantatra tsony na firy minitra fa de reko ny saotra vitsy zay de nibebaka ny roso am'izay fa tia manoloananao za rakoto asom-bola José Alain Sainte ny anarako promotion aina vao natsonao tompo ianao nanositra ianao nefa anteny fa tsy zany no mifidy ianao fa ianao no mifidy de eo ndray zany manao présentation
zay le teny tao amiko zay tsy zany namoaka azy fa mifanatao anato la zao izy ianao de nambarako tamin'ny tompo za zao natsonao atomboko ty tsy mendrika na de ny anonona zany anaranao masiny zany de nitomany fotsiny ray mamindrafo amiko tsy mendrika ny feny kafanao akory asady nankovotra am'izay io vatako tena heniko hoe mpanotaka io vatana io tena ratsy ty vatatsika tena feny faharatsiny de tsy mendrika miona amin'Andriamanitra nitomany am'izay vao tsy voatanisako tsony ny fahotako fa nitomany tamin'ny voalohany rehefa atao dinika de mivadiko foana ny teneniko hoe io ny diso io mpanota io masika io zao fa tamin'ny ona tamin'Andriamanitra tsy nivadiko ny diso fa za mihitsy za Jesosy tena tsy mahay manajavady fantatrao tsy mba fitiavako azy mamerimberina ny fahotana vitako taminy mbola apatsahivoko azy ndray mifahotana efa taminy tsy mendrika Jesosy tsy mendrika an'izany mihitsy za Jesosy de la fahotahako ny voatanisy ny olona tena tian'Andriamanitra de tsy manendrikendrika ny akaiky sy ny namany fa izy aloha no mieky za Jesosy anisany antony mahatonga an'izao de ny bebaka fotsiny tsy bebaka kely hoe mifona fanaditra fa ifonako aminao ny ditrako Jesosy teo anatrehanao tsisy ny afina tambinao reny rehetrarehetreny zao no nataoko noho ny filambolako de nakavola ohatran'izao de tenena hatramin'ny filanana tonga nananao aniny noho ny amin'ny filana de lasa nitrosa Jesosy nanala baraka ny anaranao nanala baraka anao Jesosy satria teninao manao hoe ataoko papilana de ny zavatra mahavariny zay zavatra ny teneniko rehetra de misy tenin'Andriamanitra daholo ny toyany ohatra raha ny teny zany hoe fona aminao Jesosy fa lasa nitrosa nefa ianao ny teny Jesosy hoe ataoko mpapindrana reo fa tsy pindrana de isaky miteny zany de mahay tenin'Andriamanitra hoe satria zao ny antony teny zavatra ray ndray de satria zao ny antony Jesosy io za mametsiny anao foana hoe tsy mety sitrany zay mivady marary nefa teninao Jesosy antanako tsy foy fa mavontsy fa nieloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amiko tanao zany valiny le tenin'Andriamanitra am'le teneniko zany hoe ianao ny zavatra nataonao tia ny antony ty de lasa haiko tenin'Andriamanitra io de tena haiko tsy enjery hoe no niaraky ny teninao Jesosy de mibebaka voalazako ny tenin'Andriamanitra nangataka koa mbola nisy tenin'Andriamanitra mangataka famindrampo aminao araky ny teninao Jesosy mety manadiny ny zana aminao ny vendreny ny teny anao hoe tsy eno izy ianao fa za ho ianao tsy mba hanadiny mandrakizay zany ny teninao de tazomiko am'izany teninao zany ianao tonga eto anatrehanao araky ny teninao Jesosy zay manatona tsy mba ho laviko ianao mandohalika miankohaka eto anatrehanao araky ny teninao fa ny lela rehetra tsy maintsy andohalika eo anatrehan'i Jesosy ary nivaoka de voahaiko hatramin'ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra io de teo nalalako hoe isaky ny mivavaka kay de tsara sina tenin'Andriamanitra foana ao anatin'ny vavaka zay ataonao raha mangataka ianao zany de inona ny tenin'Andriamanitra hoentinao mangataka Jesosy araky ny tena hoe zay manantona tsy mba ho laviko ianao koa ny teny hoe ninina angatahanareo amin'ny anarako de ataoko zany mangataka ianao de menao le tenin'Andriamanitra mifandraika am'izay de voateny teo daholo ny tenin'Andriamanitra zay napatsahivony fanahy masina miaraka tamin'ny fangatahana rehetrarehetrarehetra ny atsy emboako am'izany ohatra niny zany tafahoana amin'ny fanahy masina zany tsy mba vavaka torapoana fotsiny hoe vavaka maina fa iainiko mihitsy hoe tena toritory io foko tena andrano maso rehefa niondrika ny koka teo tsy haiko ady mifiritsony vity zay de iainiko am'izay nany hoe tena nanao an'izany de tonga de nisy feo am'izay nisofika hoe teneny daholo ny olona atory de mandrifa fa hoavy anasitrana azy zay le teny tam'le izy de nijoratra an'izao tamin'ny akanjo hoe amantsy andrafozam-baviko ndana ho neny matory de hoy izy maozy le rafozam-baviko hoe ka izy rehefa mikikirindrinako satria raha matota am'izay fa mikikika an'izao ohatr'izao ndriny de hoe ny olona rehefa mikikirindrina andeha izy zay satria efa nanapatrapatra teo hoe zaramaty zao hoe zaramaty de zany teny izy hoe zany keo any teny Jesosy ndana hono a matory de tsy reraka ve raha imandreny za moto ny rafozam-baviko tsy reraka ve raha ianao rery tsy olona ndana ho matory fa Jesosy ny teny hoe matory am'izay fa raisiko atanana izy de ny teneny koa le rahavavy ndana ho matory ndana matory fa faraisin'ny Jesosy atanana izy de tany amin'ny raiky amby folo sasany tany lasa natory satria reraka ny olona fa 3 andro niaritra teo foana satria vao avy teraka raha matoa de tratran'le hoe pio izy le fitenenana de io zany hoe anisany namparary azy zony sy ndretrarehetra zay tsy nanambola ny sabona tam'izany hoe za Jesosy tsy manana afatsy anao tsy tondra ny eo amin'ny eo tsy manambola koa zay tondra ny eo ary za tsy hitrosako hoe marary zay tsozy ny olona hoe kangany Andriamanitra reo tsy mahavonjy anareo de tady zay tenin'Andriamanitra zay rehefa tonga tamin'ny raiky ambin'ny folo tamin'ny 12 tany hoany natory restory nalako ty akanjo masiny ty naprimiko tsara de niteneko hoe matory anao vadiko de nanomboka reraka koa mivadiko le ela ny dradradradra tomamy teo de natory izy tonga ny tamin'ny 5 maraina teo nga manefatra sy maraina teo foa
gaga be mahita anazy manao dité maraina eo de ozy hoe fangay ianao tsy marariko inona ny anaovanao dité vao maraina eo tena mangy amin'ny fanahy fangay ianao tsy mahatoky efa niteny taminao fa ositrano ty vao tonga saina ary sitrana kay ho amin'ny vadiko a mantsy an Jesosy sotra Jesosy hoa ozy mba matoriana ozy izy mivadiko ianao raha reraka zany reo ny reraka fa tsy izy le marary de izy rehefa mitsangana miaraka amin'ny akanjo be pianoir iny manao dité maraina inona dité sotrina mofo inona mofo gasy raha manonaka gaga fotsiny hoe tsy ohatrindreny olona hoe ianao ve nanany any tamin'ny alina ve sa nisangisango aotra ahony ianao mitsangana tamiketo fa ndraindray tokoa rehefa tena tonga mivalom-bavaka ohatrany hoe tsy mino zany ray tsika hoe tena teny ladiny iny any azy zomanga ma izy nitsangana lahy tonga de nentina natao batisa ny zanaka farany tao sabotsina mihena gaga ny olona hoe fangaraha matoty tsy avy narary be tsy andrasana ela tsony ny zanaka to de ataonay batisa ny zanakay tolotra ho an'Andriamanitra de vita batisa somatsara ny ankizy zay zany ny tanisana zany de hoe rehefa tena mangeta hita ianao ka tafahoana amin'io Andriamanitra io tsy zakanao zany hoe tsy bebaka zany tsy ampianarina anao zany bebaka zany fa tena enao zany hoe toritory io fonao de mitomany fotsiny zay ny atao raha-panota de tamin'izany nalalako fa manatsofina re olona ny Andriamanitsika matotsika tsy mahita matotsy tsy mbola mamaly izy de na tsika tsy niantso na tsika misy hevitra mbola mampisaraka atsika fa laingy zany Andriamanitra tsy mamaly vavaka zany tsisy an'izany fa matoa Jesosy tsy mamaly misy antony ao misy zavatra mbola sy narodantsika ao anatiny ao kandroany araka io teny azo io zany de ny hoe amin'izay de ambony fahavaloko amin'ny andro manina ozy izy antsoko anao de iantso an'Andriamanitra tsika androany amin'ity zomandro any teny tady tena tady amin'ny fotsika mila anao a Jesosy matoky anao a Jesosy farany tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa ela ny ela de nanomboka nahinen'ny feo an' Jehovah ny zanak'Israely fa nangataka ny zanak'Israely tao aorianan'izay hoe Mosesy aza vela iteny aminay mivatana tsony Andriamanitra fa lao ianao ihany nitenena fa tsy zakanay Mosesy ary niona tamin'Andriamanitra indray mandeha tonga de fotsy ny volondohan'ny ray manontolo tsy mora re olona io asan'ny dadarandrenatoandro fa mitenenareo an'izany tsy mora hoe tenenan' Jesosy mivatana io fa tena mahafotsy volo tanora io tena enina hoe tena teny tamin'i Jesosy mihitsy tamin'i Jesosy ny resaka mivatana hoe miala amiko anao Jesosy fa tena tsy zakako tena ieniko mihitsy tena tsy zaka minofoko aho zany ianao zany tena hoe falebiazanao zany tena tsy eniko mihitsy eo ohatry ny tresaka ny vatako tena de marina kay zany tsisy mahita an'Andriamanitra zany ka velona hoe nahita maso an'Andriamanitra ianao de velona fa maty ianao raha mahita maso an'Andriamanitra zany de aleo mino zay lazain'ny mpaminany ihany aloha be de be tsika maniry tena eona amin'i Jesosy de nisy tato amintsika tato hoe avy mivavaka tonga de nisy rivotra mifofofofo be tao an-trano vata olo de niteny hoe Jesosy eo ino ty loza tonga atao aminay ty de ozy tate hoe Jesosy efa ho avy ao aminareo ko ny roanao indray ianao nge te ahita azy mivatany de tsy zakatsika zany fa mangatafo foana hoe Jesosy amresamiko amin'ny atoniny ianao na aminofy amitsindry mandry amin'ny alina na ampanomponao de ataovy ampy aloha satria sambatra zay mino nefa tsy mahita izy de tsara tsy ratsy ny hoe te eona mivatana amin'i Jesosy fa mila fiomanana be zany raha zany ny tetiavinao zany fa afaka tena tonga eo aminao mihitsy Jesosy rehefa tena hoe mikiry ianao tena midongy ianao amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy zay zany mahatonga hoe ty altary ty zany tokony tsy ho banga olona mihitsy eto zany rehefa tena afa tokony hoe isy olona iantoraka foana hoe angataka amin'i Jesosy iona amin'i Jesosy de zany no anisan'ny ampirisiana ny FPVM hoe manangana tranolay fionana tena famezam-pahasoavana ary maizy azy ny FPVM reto mba raha isinareo kely aloha mialohan'ny atomboatsika ny maizy azy ny FPVM tompoko de reto avy voalohany de ny FPVM mino fa miteny mivatany Jesosy tena miresaka mivatany Jesosy faharoa manarakaraka an'izany de mino hoe miteny amin'ny alalan'ny pasteur dadarandrenatoandro Jesosy zany hoe miresaka aminy de dadarandrenatoandro mampita amintsika ny afatra de mino an'izany tsika ary zay toromarika omeny avy amin'ny dadarandrenatoandro de inotsika fa avy amin'ny Jesosy zay maizy azy ny FPVM zany manaraka an'izay koa maizy azy ny FPVM de hoe mino ny FPVM fa miteny amin'ny nofy Andriamanitra raha misy pasteur nahiraka mampianatra anareo ka miteny hoe zany nokononofo zany tsy de mino an'izany tsika fana de tsy FPVM izy zay fa ny FPVM tena mino fa miteny amin'ny nofy Andriamanitra
fanamariana kely fotsiny nefa satria fionana aminareo mety ny anjarana Israelaliva mety tsy vita androa ampiasa amin'ny heriny de mety isafa de mba omeko aminareo ihany reto ny nofy ry ray avana malala de mbola misy karazany telo aloha zao ny aza amin'ny teny hoe telo fa zay aloha zao ny fantatro de mety misy hafa fantatrao ihany koa ny anankiray de nofy ririnina ny nofy ririnina de hoe avy ninana glasy tetony de avy eo ninana fary tetsy de avy eo ndray ninana naketsy amin'ny tetsy amina de avy eo ndray ninam-boanjony ay de ohatran'letsika hoe manofy lasa spiderman hony dada de dada tsy efa mibitsibitsika amike nofy ririnina ho zany fa teneno izy de za menatra iteny aminareo an'izany fa zany atao hoe nofy avy amin'ny fahasasarana reraka loatra ianao de lasa maninona manofy de valimbavaka zany sa tsy valimbavaka tsy valimbavaka zany fa nofy ririnina tatoato zao tsy de misy loatra le miteny amin'ny nofy Andriamanitra satria io zany ray aman-dreny ririnina zao ny andro de tsy de nasiana loatra aloha satria manjary be loatra le na moa le nofy ririnina vao tantaratsika de lasa mavesatra loatra ny ray aman-dreny nofy ririnina ndray de nofy faharoa nofy avy amin'ny devoly tsy hoe zay ny filarany fa mizafy tsy mba mandahatra azy nofy faharoa de nofy avy amin'ny devoly ohatra nijery film horreur be ianao tamin'ny alina mampatahotra be le film de vao matory ianao amin'ny alina de maninona manofy ratsy de zay hoa efa nitantareko anareo tratran'izany hoe niona zany zay le mpiandry ny asa toy izy le rahalahy hoe tena lasa démoniaka be mihitsy ke le olona esantsika andro pastera fa azoko nofy tamin'ny alina zany ve mantsy anazy zay zany efa pré mihitsy hoe hiasa amina démoniaka be tonga tany zay nesana le olona nesany tsy lasa démoniaka mihitsy de zay fa tsy azoko mihitsy raha le olona renge ohatra ny tsy lasa démoniaka rehefa ianao teny hoe valimbavaka azy anao de ka za koa pastera nijery le film exorciste iny tamin'ny alina hainareo le exorciste le manala devoliny Emily Rose iny zay ianao kosa hoa zany ke tsy valimbavaka le anao fa nanafika anao to le Emily Rose de zay le hoe tsy valimbavaka de zay ny tsy jerevana marimara alohan'ny atoriny fa manjala sa manofy Sergio de hoe za nanofy fa nivadiko mihitsy ino ohatran'ny Sergio amin'ny alina dady hoe za nanofy de lasa prince miaraka amin'ny Sergio ny asy efa nijeren'le film inona tao izy zay karana tao de zay ngeny tsy jerevana tele ntsony rehefa avy mivavaka mazava amitsika ve zay de zany hoe le zavatra hitanao tamin'ny tele na tamin'ny radio no nofisinao de tsy valimbavaka koa ny anaran'izay fa ny fahatelo de tena nofy avy amin'Andriamanitra mihitsy io le nofy avy amin'Andriamanitra io le hoentinareo aty amin'ny dada rehefa misy tsy mazava io le resahana hoe dada za nanofy an'tia ka ny azahoana ny nofy avy amin'ny Jesosy Kristy io de tsy nofy ho azara fotsiny eny fa tena nisy préparation mba nataonao mihitsy misy sujet mazava ny zavatra noentinao Jesosy mangataka aminao hoe tolorisaina amin'ny asa tokony atao zay zany ny sujet anao ohatra dikan'izany rehefa manofy ianao de tokony ifandraiky amin'ilay sujet de prière anao fa tsy hoe manontany dada inona nentinao mbavaka tsy nitondra ninona fa ohatra mba azokazoko tao fotsiny io valimbavaka io de tsy fantatra hoe inona zany le valimbavaka azo ao anatin'le izy fa nisy sujet mazava tsara faharoa koa taorinanao mivavaka de tsy niresaka tamin'ny vady aman-janako ntsony ianao fa tonga de matory zay zany le izy dada nampianatra an'izany fa za nge mampita fotsiny rehefa avy mivavaka de tonga de tsy miresaresaka ntsony tsy manana fa to de matory tsara raha mifoha amin'ny raiky amby folo na amin'ny roa amby folo na amin'ny ray na amin'ny roa na entrany amin'ny telo eo de eo mangina tsara mihitsy de eo tena misy tsisy olona miresaka ntsony ao an-trano de iny tsara idéal indrindra ivavahana na amin'ny ray maraina na amin'ny roa maraina ho an'le tena te azo valimbavaka de tsara mpiandry raha manao akanjo masina rehefa iresaka amin'ny Jesosy tena mampiditra ny aza zao mampiditra an'ity rehefa iresaka amina amin'ny alina ary de ampidiriko mihitsy rehefa tena misy valimbavaka manokana ao angatana hoe inona Jesosy de apiditra akanjo de mivavaka ianao de rehefa avy manao akanjo masina ianao de tsara ihany koa ny FPVM rehetra ho an'ny mpino rehetra manana tranolay fionana tokony anana an'izany tsy excuse mihitsy ny hoe tsy manana trano malalaka ny any tranoko tsy asa efitrano malalaka zany efitrano rainy eo de fatoriana rainy eo ambadika eo fa misy tranolay fionana anay tonga de salon natao tranolay fionana to de misy lay be eo de misy rideau be ohatrany de misy hazo fijaliana be ohatrany eo an-trano de fa eo ny tranolay tsara mantsy ny tranolay fionana tsy hitsakitsahana kiraro efa nianatra an'izany tsika tetony hoe ao amin'ny agay de hoe maloto ny faty de misy loto le amin'ny tongotsika manitsaka eny amin'ny tokotany rehetrarehetra iny de iny miditra makao an-trano de lasa maloto le trano de le loto iny mahatonga an' Jesosy tsy tonga ao raha vao misy loto ao an-trano tsy mamangy Jesosy agay indray misy an'izany aloha fa misy zany indray ny tena diniany tsara agay firmo page
70 efa mena teto kosa zany e, fa aloha mamerimberina ihany moa zany. Aiza moa zany akay zany e, misy akay ve nenareo baiboly mahakasika an'izay le hoe lasa tsy mamangy Jesosy raha vao misy loto ao amin'ny trano. Pazy 800 avy etsika anomboka akay toko faharoa 870 akay toko faharoa dia andininy fahatelo ambin'ny folo. Io dia mitombona foana io fampianarana io amin'ireny famadihan-drazany reny sy ny rehetrarehetra. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroy akay raha misy maloto ampaty amin'inona hony ny faty zany dia maloto, zay mahatonga amin'ny faty hoe tsy hoentina miakatra ery amin'ny altara. Za zao rehefa maty rehefa feno 20 taona dia tsy lasa olo-masina akory tsy afaka ianareo tsony satria za mantsy hoe efa fantatra fa 20 taona vao maty. Dia za zany tsy na tsy ampidirinareo am-piangonana tsony ary le vatako tsy olana tsony zany e, satria za ngefa tsy ao tsony e, za am'zany efa tapahoana amin'ny Jesosy any raindraindray zany fionana mianaka zany tahaka ninona ka zany efa tsy za tsony zany io hitanareo io dia iny iny le vatana hitanareo iny efa le loto iny sisy, iny le hoe vovoka miverina ho amin'ny vovoka, dia iny le loto lazaina hoe maloto ampaty. Zay mahatonga amin'ny fahatendrasana tsy hoe izy so mitsangana fa hoe izy so dia izy mpamosavy milalao ka aronony mangaronao dia mipombo. Rehefa anatombo pouvoir mantsy mpamosavy tahaka an'izay nanao kongofoa dia manana an'ilay atao hoe gaine dia misy tavoahangy kely ao dia asiana rano zay ao anatiny dia asiana vovovovon-javatra kay vovopaty le izy dia fanjaitra anankitelo mivadika dia rehefa misy mamosavy dia hoe mangotraka sy ny rehetrarehetra. Zay maratsy be an'ilay manao aramarsio zay nanao aramarsio rehetrarehetra dia mila esana indrindra eo amin'ny kibony eo fa eo ny tena misy azy sao dia mitatra be indray le resakitsika fa le faty dia maloto. Ny atao hoe loto dia tsy hoe tsikoko fa le loto resana dia hoe loto ara-panahy. Zay ohatra ny tsondro zao dia mahazo aina rehefa ao anaty rano, kankana dia mahazo aina rehefa ao anaty fotaka, fa ny devoly dia mahazo aina rehefa ao anatina loto ara-panahy. Dikan'izany ny odi-gasy tsy mandaitra raha tsisy vovopaty na resaka mahakasika amin'ny faty, satria Andriamanitra tsy Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona. Zany koa natonga an'i Jesosy tsy hita tao amin'ny fasana rehefa andeha hikirakira azy Maria dia hozy ny tenin'ny anjely hoe aty amin'ny maty valo hitadiavanao ny velona, tsy etsony izy tela azy izy ny Andriamanitra ivavahanareo tsy atao amin'ny faty ny hitadiavana azy. Dia zay ny tsy hamadihan-drazana tsika tiana, tsy etsatsetsy tsy hatrainy koa moa zany fa tsika sady mandeha ihany ny rehetrarehetra eto alefa daholo aloha zay azo alefa rehetrarehetra dia tsy mikirakira an'ilay faty zay zany tsika. Dia iny le faty iny nefa satria raha maty ny olona ray tsy afaka tonga dia elana hoe za tsy kitika n'intsony fa ny témoin manao an'izany, fa tsika tsy maintsy mikirakira azy eo mampiakanjo dia lasa maloto zany ny tanantsika rehetrarehetra, maloto ny trano. Dia zay mahatonga ny akanjo masina atokana rehefa misy maty ao an-trano mba tsy hifampikasoka amin'le faty na fatiny izy na fatiny izy. Dia iny le loto ao an-trano iny mahatonga ny fanamasina tsy hoe tsy mahay miasa na hoe tsy miasa fa ny loto sy Jesosy zany dia contraire tanteraka mihitsy mifanohitra tahaka maizina sy ny mazava. Dia tsy sarotra be ny anatrehan'Andriamanitra ka tsika nefa mety tsisy maty ao an-trano fa satria tsika mantsy ela velona daholy, fa tsika indraindray mandendeny amin'ny lalana eny dia manitsakitsaka. Teo zao vao nisy faty niditra teo dia nanitsaka teo dia tsika koa maninona manitsaka eo, dia nitongotra reo rehetrarehetra zany ohatra zao nanitsaka teo dia makany an-trano dia iny dia efa mifindra makao amin'ny tranonao. Dia zay mahatonga ny altara tsy hitsahana eny satria le kiraro avy nanitsaka taty amin'ny tany tsy tokony hanitsaka eo amin'ny altara mba tsy isian'le loto mifindra makeo amin'ny altara. Ary ny aza adiny re tompoko fa ity rangahy ity dia mandeha eny amin'izay lalany rehetrarehetra ty. Azonareo mikirakira ngarainy ty daholo na mpimasy na mpivarotra. Ty zao raha antanika avy taiza anao 10,000 zary pasteur avy any mpivarotena tamin'ny alina dia nakatsy amin'le mpivarotra tatsy dia vidanana lozika be nge zany ty zao mety avy any mpivarotena dia avy eo vidanan'olona composé tasy dia ataon'olona famerim-bola taty amiko. Dia ty ndray zao rehefa hividanako zavatra dia lasa any amin'ny mpanandro dia lasa any amin'ny pisikity dia lasa any amin'ny karana dia lasa ty zany ty raha antanina dia efa be ny lalakory pasteur efa tany rehetrarehetra dikan'izany dia mety avavy natao kodrazana tany ty mety avavy natao famangina razana tany dia raisinao amin'izay dia iny amin'izay maloto. Reto zavatra reto no anisan'ny maloto indrindra eto ambonin'ny tany ny tosina telefônina na ny tosiny zavatra reny raisitsika loatra ny amin'ny kabina telefonika reny, manampahaizana ny teny an'izany dia ny volana no anisan'ny maloto indrindra koa eto ambonin'ny tany.
satria ny tanana rehetra de mandray an'izany any koa zay vao faux septique sy ny gabone rehetrarehetra tsara ny alalanareo an'izany tena zany mihitsy fa tsy zany morona dikan'izany maloto zany izy ty tananao nefa ty avy any amin'ny razana de mety hoe kotrainao tsy nalala fa teny mpivarotra zay zao taloha nanao fandrohitam-barotra manao lovolavo ramanitra zay na fafy avy any amin'ny doany dikan'izany ny vola mivoaka atao aminay de feno ody raisinao ty de naninona zay ny tananao misy ody zay na tonga ny tompo hoe miembena andro amanalina famivava mandrakariva ary aza reraka de mandeha tya de aveo ty napirimiko taty aposy ohatran'izao ohatra le vola de aveo za magnodidiny lohako ohatra ty any de iny de fa lasa izy any amin'ny loha le izy de zay mahatonga le loto lasa mora mifindra be fa ny anamiko de manao ny pasteur bonjour ianao de fa any aminao koa izy zay ianao koa makery ahoana kia elaela zany tsy mifankahita de any koa izy zay de fa any amin'ny rehetrarehetra any dikan'izany zany loto mifindra fa mifadiovana tsy mifindra tsy avy nandro be de nadio de kasiako anao de iko anao fa nadio be nandro ihany keo anao tsisy an'izany fa za zao raha nylalao fotaka kakasiako anao de maninona maloto ko ianao mahagagy ny loto mifindra fa mifadiovana tsy mifindra dikan'izany ny fahamasinana tsy mifindra raha tsy amin'ny fametrahan-tanana eny na ho amin'ny vady ihany fa ny loto de tena afaka mifindra tanteraka mihitsy de io loto mifindrafindra ao an-trano io no mampahaloto ny trano ray manontolona ndray mahatonga azy esana isan'andro de roana mihitsy ny anay mifandimby raha tsy zamy miasa amin'ny trano maraina de raha matondra ray miasa atao leomonina ny devoly fa tsy anazy ny trano fa anay jesosy ny tokony manjaka ao anatiny ao de roana reo devoly diovina de tsy hitsahana ny tranolay fionana asina tapi manokana mihitsy tsy kititiany io tsy azo hitsahana kiraro mianto mba tsy asin'ny loto makeo de alohan'ny ivavano amin'ny tranolay de roy aloha ny kalanoro miala ny kalanoro mampatory mba tsy isin'le jesosy so ny teatory zany satria fa sarona be le tranolay fionanareo devoly matetika manjaka ao de ao amin'le tranolay fionana asina baiboly mivelatra ao de asina tapitsy hitsahana mihitsy de asina rideau fotsifotsy daholo amin'ny fifoazana fotsiny tena loko tena tokony ho izy ao an-tranony de eo ianao no mivavaka miaraka amin'ny akanjo fotsy mitady asio hira kely aloha ohatra ka zay mety aminao na vavaka any ampo fotsiny aloha de mandoly eo fa enonao am'izay jesosy mikasika amin'ny fonao io tenao tetomany be mihitsy ianao ohatra zao misy hira tena tianao de alefako za manana oloko manana kely zay rehefa hivavaka amin'ny alina de alefako ao de anisan'ny hira tena tiako le hoe mamindrafo amiko farerakao sy trano ao fa miozozo ny vatako mifantomany amaheno an'izany niverena jesosy raha misy hira tena tiako de io amafy io tena anisan'ny tena tiako daholo ny akamaron'ireo tena henoko mihitsy de aveo ifefy afafisy rehetrarehetra tena heninao mihitsy zany hira-panahy zany rahalahy tena tsisy hoe fo tsy torotoro am'izany raha vo henoko am'izay fa torotoro de mandoalika am'izay amin'iny resaka jesosy io mamindra fo amiko raha nisy reto ondrinao PTP reto jesosy amindrao fo de mitondra mbavaka an'le ondry am'izay iony jesosy anina miasa amkarana izy tsy amelany fa de tiavy nopitehana ny fiainana kasy opiteo ny jesosy ny devoly amin'ny olona io de eo am'izay mitondra mbavaka ny ondry am'izay aloha zay nangatabavaka de mitomany aveo tsy maintsy mamaly an'iny jesosy hitako ny mpanompoka nandoalika ho an'io izy ho avy amaly vavaka an'iny olona iny satria tena nisy ny talao ho an'iny olona iny fa tsy le maina be avany jesosy ino moa zany tenenketo moa zany tsy amenina moa izy te sa tsy amenina de misy olona tsy any akorina ny andohany mivavaka sy fa mainmainina izy fa tsy any olona maina izy amine mainmainina zany mainmainina fotsiny teto satria tsy ao le connexion na soa zay ianao tsy nentina anao tranolay fionana fa izy hoe mety foana atao aminay nefa aminao efa maloto amin'ny tsakitsahany na soa ianao zay misy matoa zany atorony jesosy any pasteur dada de tena ilaitsika izany ho an'le miteny hoe tsy mba hitenena ny teny izy ka de andramy mihitsy io de tena miresaka aminao tena hoe arabaky teny ohatran'izany mihitsy farany tena natsarovako fa fantataraiky teto zany izay sy rahalahy liviny anao le fantataraiky ho an'zefana iny hoe anao feteny aminay tsy hoe jesosy zangy tsy tia rege za tsy de tsy haiko ahoana koa zany hira-pivavahana de mivavaka nanao an'ity jesosy hoano ny rahalahy liva ahoana ny rahako aminazy ohatrany tsy azo ohatrany miafyafy jesosy ohatrany tsy azoko neky hoe anao rege nefa za fifoazany de natory ny alina de tena nyresaka ohatry ny ovadiko akaiko mihitsy hitanao rahalaliva de rastany iova fo
ianao tsy rastaniva fo de izy rehefa rastaniva fo de satria io ny hirana lalàny olo azy de io ny etsoko azy de aleo izy anao niry etsonany zay mbola rasta mbola tokony iova fo avany fa tsy anao no ny tsara satria tsy anao ny antso azy fa izaho Jesosy raha hira laliva manao regie manao hira de andana miaraka aminy araka ny tenikeo miaraha mifaly am'izay mifaly de mifaly miaraka aminy fa ianao aza mamorona regie satria ianao tsy natsoko anao regie ozy izy azonao am'izay ve le izy de tena nytemy raha fefo izy manao regie de tsy akasitrahako mihitsy satria tsy niantso mifefy anao regie za tsy hoe malazy raha laliva de ndeha koa zay mba anao fa raha laliva satria izy rastaniva fo de mety aminy zay ny etsoko anazy de aza mihafahafa am'zany de taitra de niteny amin'ny vadiko hoe ianao ve ho any teny tamiko teo izy vady zara natorobeko izy resaka taminao teo de zay tena ohatry ny olona nyte ohatry zany resako aminao za mihitsy nge zay tena miteny ka io Andriamanitra io de manoro tonga de miva mihitsy nytaonsaky tena na hitanao maivana be niaraka zay sariva tetsy amin'ny ina mo teo ambomanga niry izy lalana namazako mba nandita rahaliva efa raha satria efa azoko am'izay hoe rehefa miaraka aminy zany satria tsy mety ho Jesosy raha hoe izy miaraka aminao mandihy de anao ohatr'zao akaikiny eo de gaga ny olona hoe ary zala zany tsy mifakahazo ondy mihitsy le anankiray tena mandihy de le anankiray mijomoka be eo akaikiny eo fotsiny de na le olona reo hoe tsy miray sainy lisany ary tsy miray sainy tena marina izy anteniko anao zany hoe le namanao ambony tanana de anao tsy aminy zay nangavivaza zay tsy ambony zany ny tanana de ao anatina asa de efa maninona sady mifanohatra le olona efa miady ingetsika ao anatin'io na tsy miteny ary de na Jesosy ary ijery hoe inona ary reto ataony reto mpanomboko reto ny ray hoe mitehaka ny ray hoe tsy mitehaka ny ray hoe mandihy ny ray hoe tsy mandihy ray fa inona ary te ataonareo de ifamaly am'izay hoe ka zay tsy mandihy fa fivoazana de ka zay mandihy salamo 150 ohatran'izao de samy tenin'Andriamanitra iny nifandirantsika mianakavy eo de satany ary faly ary alefa ritsika alefa miady tena milaza anareo am'zany efa misy zavatra tsy tokony ifandirantsika mihitsy misy zavatra Andriamanitra niantsoko tsy mitovy amin'ny antsonao hoe raha makany amazengay ianao so gaga ianao basesa ny andizan'ny olona any aloha de hiteny amin'ny pasteur aldisy fe ianao hoe tsy ianao pasteur tsisy fanamasina fa basesa be ny andiavanareo de manao fa ianao hoe hira-pifoazana voany hoe toriteny fa atao de mitsoka daholo ny olona any toriteny akalamanjany rehefa nateziny olona iny kozara volagny zao hoe raha fa mba mandehana nge anao manzenga de tonga de lefa le hoe Jesosy io zama tsy mba matahotra tonga daholo tsisy olona na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  satria zay aloha no ainy azonao ve le izy zay aloha ny nahazatra azy de izy am'izay pasteur rehefa manomboka mandihy de mihetsika am'izay ntsy mandroana am'izay ny devolony de rehefa afaka ny devolony de ataonao manao hira fifoazana am'izay izy rehefa avy eo mba fetso ava tsy tsika manjara tsy to de mifampitsara hoe ito izany ko ve de andihy am'zany ve ny olona fa misy fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny sainy vehivavy mpivarotena nanatona an Jesosy teo amin'ny inona moa tsy fatsakany tsy nilaza izy avy any avaizy anao ty ry mpivarotena aizy am'ty andro atoandro be ty anao toka ve de niteny an'izany ve Jesosy tamin'iny tsy niresaka izy tsy nirasaka an'izay fahotantany izy nanontany izy hoe misy rano ve any aminao isotroko mofa tsy tonitovo lamba miresaka mitonitovo vavy ohatra tanao le fomba fahaiza miresaka hoe inona zao ny ilain'io rano de rano aloha no resahako aminy aloha afetsihana tafika masina nge zany atoranareo zany toto vary ve le olo de miteny manao hoe masaka ve mivarinareo te fa tsy hoe tonga avany ty ahoany ty parakinao ty ianao mitoto vary ty hoe tsy sy ny olona andana mandeha fa miparakina izy mba tenitenenina mihitsy tsisy afetsihana nge fa mba miresaka aloha ka vary zao ny resaka eo de mba vary aloha ny andohan'ny resaka fa tsy zay moa toro filavan-tsara va fa hajanokely mivarinao ito fa mila fahaizana resaka ny olona rehetrarehetra de Jesosy fantany atsaky io aloha tsy tonga de teny hoe fantatra ve ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia ry vehivavy ito milaza hoe ry mpijangajanga aza mijangajanga ianao tsy niteny an'izany izy atsaka ve miorano aloha isotroko ka ianao ve jiosy de angataka rano amin'ny Samaritana raha mba fantatra ny olona mangataka aminao ianao ny raha izao no nangataka taitra le vehivavy iza koa rito atao mihitsy zay mampitodika ny intention le olona ny aminy azonao tsy adalany dadany hoe vao miakatra tsy manao hoe manao hoe salama eny dada dikan'iny te hifandray aminareo izy zay aloha fa tsy voatao ry havana malala autorité motsika zao de azany olo ohatrany tsy mifandray tsara aloha zay zany misy point ahoana aloha de rehefa tafahoana zay vao mifampiresaka an'izay resanao faraparany am'izay Jesosy fa niteny ndana aloha atsy ny vadinao ka zange tsy manambady tsy manambady anao fa le apetrahanao farany eo raha tsy fatao taitra am'izay le vehivavy ahoana ny alalany an'izany tena mpaminany mpaminany ire olona zay le vehivavy vao resy lahatra tanao le etape ny lalovan'i Jesosy amin'le resaka zany zao mponao tafika masina raha mandray noty an'izany de mahay izy fa tsy inona moa ny resaka vao tonga de hoe mparakinareo ty tsirabiady zany no famadiana anareo de izy ny olona inona ny diranareo am'izany dana makany mialany fa mila fahaizana
fahendrena avy amin'izy avy amin'ny tompo daholo zany. Tsisy na ian'izany voateraka tany kiboneny fa ny anarany zany. Tompo mampianatra zany kely dia ny olona mahery mifandray amin'ny Jesosy. Tsy hitanao aho zany hoe manomana toroteniny amin'ny 3 maraina dia mamaky baiboly eo dia ampianarin'ny tompo io toroteny io fa mahazava miherery ianao mamaky an'io. Zany ve Jesosy? Raha misy mijinika madala ve io paster io miherery ohatra anao fa teny fanahy rehefa miresaka aminao dia tena enao mihitsy hoe dia mamaky ny toroteny dia zavainy Jesosy hitanao zao ny hevitriny. Zany be Jesosy tena enao misokatra mihitsy io sainao rehefa tonga amin'ny fanahy masina manazava. Ka irariko amin'ny anaran'i Jesosy mba hamangy antsika rehetra foana ny fanahy masina isan'andro araka le teny teo hoe raha vao manomboka miantso ny anaran'i Jesosy tsika dia efa potika eo amin'ny fahavalontsika. Atsoy dia maninona ozy izy ovaliko ianao. Vita mivavaka nataonao amin'ny tranolay matoria aza miresaka mihitsy na manontany vatony dia dodo kiserifa zay atory alohantsika tsy miresaresaka mihitsy alohantsika fa tsy manao resaka ampandrina hoe dia ahoana ny asa mandraraha. Sotra Jesosy tonga andralantsika dia mahazo valimbavaka daholo tsika aorianan'izay rehetrarehetra zay. Zany mahazo valimbavaka ho an'i Jesosy fa tsisy olona efa niteny hoe zay mitady zay mandondona marina zany ary ho antsika dia nameny mihitsy Jesosy hoe masika sy mifoko dia ho ao mandrakariva. Sotra ny Jesosy tonga andralantsika andao hitsangana avy hatrany antsika rehetra hanomboka ny fotoana azy. Tompo mba te hiaona amina ny ka ny oreka ny apombany ty ny fanayo ny fana inabiravo amina zanita babuki swe babuki suzavatsuwa ni mangeta yetana awe babuki fiatana ni mangeta yetana favaka androka dia voly alohantsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray efa tena tsy andrina ery izay nahatongavany zomandro antsika io nanay aminao ndray eto amin'izao toerana izao. Mangetaetanao ny fonay Jesosy fantatra fa raha miasa ianao tsisy mahasaka an'izany. Saoly raha nifanena taminao lasa impôly toro ny filazantsara lasa tia olona zany Jesosy ny olona tafahoana taminao. Ny atao hoe fifoazana man Jesosy dia olona tafahoana taminao izy. Ka eto androany isy olona ho tafahoana aminao mihitsy ny fiainany androany ary misy nefa tafahoana taminao fa noho izany fionana aminao zany mandrakariva izy. Ary raha misy olona eto androany mihitsy fomba niditra teto amin'izao toerana izao mba manana etaeta te mba iona aminao izy Jesosy androany dia marina amin'ny teninao hoe izay rehetra manantona tsy mba ho lavoko ianao. Misaotra indrindra Jesosy tonga eto izay hianatra ny teninao. Tonga eto izay hanapatapaka an'ireo ozina rehetrarehetra zay namaritra anay na mety hoe tsy ho zato isan-jato ary mety ho voatoana fa zay mba fantatra zay mba napatsahivinao dia ho pitehina soravana ary ho tapahany eto zany amin'ity androany ity mba ho voninahitra Andriamanitra raintsika. Mino zay fa ho amarinanao ny teninao hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo dia ho vonjeny izy ho ianao. Misaotra Jesosy rehefa tonga eto ohatran'izao nefa ny zanak'Andriamanitra ngafalany devoly kalanoro ny vazimba ny Losifera ny Belzebub reo fanaratsy rehetrarehetra reo ny apoliona rehetrarehetra reo Belzegory rehetrarehetra reo Jesosy tsy faly mihitsy reo fa dia mitady zay andrebirebena tonga anay horeraka tonga anay herikerika tonga anay tsy hanam-pinoana dia za mihitsy ny tsy maintsy androanay azy. Ka andeha ho marina eto ny teninao Jesosy hoe toery ny devoly dia andositra anareo zay ary zay mino dia ny asa ataoko no ataony kikandreto ary zay Jesosy amasino ny tananay ny vavanay ny feo anay dia amarino eto ny teninao amin'ny Salamo 4:1 hoe manao ny rivotra hoirako sy mimpanompoka tahaka ny lelafo mandoro sy mandevona ho ianao. Ka dia nreto ary zay rehetrarehetra mihitsy Jesosy hatramin'ny zaza ny lehibe ny anitra ny tanora samy anangatanana motika an'ireo asan-devolona ny elingelina anay ireo ka hiaraka iky andidy azy amin'ny anaran'i Jesosy may amin'izay nareo androany ay androany
rehetra mifandevolo mampangatsika rehetrarehetra evina Mai levna kalamur bab mai levna tulo pembenaran Jesus apa Tuhan amran Jesus anu perindata sistem ada Tuhan sistem ada satana atmosfera anu turun ini cengkalanur fasiba levna levuni cengkalanur turun kalanur mai itu tanaman radio tuh ayo itu tanaman ayam saya fasiba fasiba turun penafun siapa benaran Jesus fanarat nasana dengun levna cengkalanur sama dia levna turan ya leva turan Fatura namran Jesus anem sufna reta royam seluk mate anem sufna depa anem sufna mate anem sufna aku nanta nem tarian yala tefanarat nem luan yala nem luan ayan anem luan roy nem luan are fa samelana tsune yala nem luan we yala nem luan kwan we yala mnyanaran Jesus ya Nazareta yala mnyanaran Jesus yala levna yala mnaran Jesus kaputa olon surka reta panota ngumbuzna we alefa panota ngumbuzna lefa panota ngumbuzna yala panota ngumbuzna yala roye wa panota ngumbuzna yala kananur panota ngumbuzna rointe volum tondra retina panota ngumbuzna retra falaina nante fanana pamsav retra mitsana androany amzay nareo mitsana miala amreo oloreo miala nareo amreo oloreo amzay voano ty toerantiry satana any am farimbiatra afo amzay nareo may aitsano any am tongotra amzay any am tongotra aitsano amzay kalalora any am tongotra rehetra ale aitsano hoe alefa hoe mitsana miala amzay nareo miala de volo satana kalamiala ny tongotra rehetrarehetra any miala amin'ny anaran'i Jesosy miala rodi tenena rodi hoe rodi sy mifanaingy alavitra rehetrarehetra miala mifanaingy alavitra sy ny rodi rehetrarehetra alefa atotony amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy itsakitsao tsisy manaiky ho abadony satana zany de volo mitondra retina levony zany levona miala amiko nareo teneny mihitsy tsy mila nareo tsony aho hoe tsy mila nareo tsony zay ry satana tsy mila anao tsony zay ry satana leo anao zay ale mandehany amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fiainanay izy tsy mila nareo tsony zay ry kalanoro levona tanteraka mihitsy resinareo androany podika androany androany farandronareo eto amin'izao toerana zao sy amin'ny fiainanay tsy anananareo fahefana tsony zay tsy anananareo fahefana teneno an'iza mihitsy tsy anananao fahefana tsony ary satana tsy ananao fahefana tsony ary satana tsy anananao fahefana tsony ny fiainao
anao tsiny any Jesosy any Jesosy teneny mihitsy any Jesosy hoe any Jesosy teneny mihitsy anao a Jesosy anompo anao a Jesosy teneny mihitsy Jesosy amin'ny folo rehetra anompo anao a Jesosy hoe tena tiako anao Jesosy hoe ambarao amin'ny tena tiako anao Jesosy mila anao a teneny tompo hoe tena mila anao a Jesosy tena mila anao a Jesosy vonjeo a ianao nefa nyteny raha vao miantso ny anaranao zay ny teny taraboka ny tevoly tena mila anao zay Jesosy tena maniry anao zahay tonga veto ianao androany tonga veto ianao le Andriamanitra mpanao fahagagahana tamin'ny fotoana andro rehefa hitany masonay teto amin'izao toerana zao tonga avy ianao Jesosy aneho ny fahatsaranao zao olona zao ataovy matsiaro ny kasika ao zao vahoaka zao miantso anao a Jesosy no ny amin'ny anaranao mahery miantso anao zay rehetrarehetra tonga eto Jesosy araky ny tenao fa zay miantso ny anaran'ny tompo teo vonjeny izy vonjeo zay Jesosy vonjeo zay afao zay amin'ty androany ty mba tsisy hiala maina ny olona rehetra eto androany mba tsisy hiala maina ny olona tonga eto androany mila anao zay Jesosy tena mila anao eto amin'izao toerana zao maina ny fiainanay raha tafasaraka aminao tena maina ny fiainanay raha tafasaraka aminao zay Jesosy maniry anao ny fonay tena maina sy karakaina raha tsy eo ianao misaotra indrindra Jesosy misaotra indrindra Jesosy misaotra Jesosy ry tompo ny tany may no hito hoe ataovy amin'ny fonao ny tananao midina reria donana oawana tikutsia mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombotsika ny salamo fahazato ho ano izy atsika ny famezy amboninahitra an'Andriamanitra anty androany ity salamo fahazato hoetsika manohy ny famezy amboninahitra an'Andriamanitra rahantsika mamaky manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ataontsika mifotsika rehetra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobio an Jehova ary tany rehetra mampo an Jehova amin'ny fifaliana mankalesy ao anatreny amin'ny fiobiana aoka ho fantatra reo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny midiry ao amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimbo ny fahamarinany mira hoe Andriamanitro miantso anao ao te eo naminao dia sady mikipy mihitsy anao hatramin'ny maraina Jesosy no miantsoko anao mangetahetanao zany fanahiko ataovy amin'ny folo rehetra mihitsy na mikipy ary anao mihirana zany dia ataovy tsy nefa eo akaikinao eo mihitsy Jesosy dia izy mihitsy anorantsika ny fitarainantsika hoe
te eona aminao a Jesosy a voninahitran'Andriamanitra ray. Andriamanitra Andriamanitra miantso anao miantso anao raha iaona mitery iaona minao hatraminy mara no niantsoko anao no niantsoko anao mangeta etana samy fanay Andriamanitra miantso anao miantso anao ny tany karakaina ny taniny ny karaka teny mi Jesosy omeny orana hoe omeny orana ny fokony komitara nafatea hita Andriamanitra miantso anao miantso anao iaona mitery iaona mina vavaka atsika iresaka amin'Andriamanitra rehetra zay Jehovah Andriamanitra araina ia tsy mitsahatra mihitsy ny fosiny saina mampananay ny misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao ianao le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tsy misy ny tahaka anao ny Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianana ny lanitra ny velarinao dia nataonao seza fiandriananao zany ary ny tany kosa dia nataonao fitoera tongotrao ary nanambara ianao Misaia hoe zao olona noforoniko azao no anambara ny fiderana tsy mety ny molotray raha tsy midera sy mankalaza anao amin'ny fomafana amin'ny fitiavana feny Jesosy no hiderana iny anaranao eto amin'izao toerana izao zay tsy hafa fa vavahadany lanitra ny eto deranao zay satria tsisy nahavonjy anay tahaka ny nataonao Jesosy ianao nanasitrana anay raha narary ianao namany olanay raha nanana olany zay zany niderana iny anaranao satria Andriamanitra atsonandro ianao dia tonga andro atsonalina dia tonga alina misaotra Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao tsisy nay nanatona anao teto tany nanandrano raha tsy efa ntomy mifanay masinao tany amin'ny tokantrano misy azy tsiraray avy any ka tonga soma tsara eto amin'izao toeran'izao indray mangetaetanao aneny fonay Jesosy te eona aminao zay Jesosy androany mba tsisy ala mainy eto hatramin'ny ankizy kely zay tonga nanitsaka ny tokonan'io varavaran'io asehondray le herinao zay efa niarahanao taminay hatramin'izay Jesosy niarahanao tamin'ny pasteur Dada Randrena Toandro le mbola tsy niova hatramin'izay ka hatramin'izao itenenanay izao mangetaetanao zay taranaka faramandimby milanao zay matoa niala tamin'ny famadihana milanao zay matoa niala tamin'ny faratsiny milanao zay matoa niala tamin'ny fomba nrazanay zay efa nahazatranay hatramin'izay dia androany ny antsonay ny anaranao eto amin'izao toerana zao zay tsy hafa ny eto fa vavahadinao ny eto Jesosy iona ndraytsika tena te iona aminao zay ary zany no anandratana ianao zany nisorana ianao zany koa ny hideranay ny anaranao masina Jesosy reo ny vahoakanao tonga eto androany iaraka hidera sy ankalazanao ataony tahaka ny efa nandray sahady zay tahaka ny efa afaka sahady zay araky ny tenao ataovy tahaka ny efa nandray sahady ianareo raha tonga eto zay antso ny anaranao tevoly satana voanaheny fotsiny hoe ny antso ny anaranao zay dia efa nangoronetana teto amin'izao toerana zao sy tamin'ny fiainanay izy ary dia zany indrindra amin'ny fifalianay derainay ny Andriamanitra satria mahavonjy anay derainay ny Andriamanitra satria mihaino mivavaka zay ataonay manamaso mahita manatsofina mandre ary manambava miteny aminay eto zay Jesosy no hideranao na dia tsy mba mahay tahaka ny foanao ny anjely any an-danitra any ary
voalazan'i Isaia hoe ny anjely rehefa miteranao dia mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe. Ny ana io Jesosy tsotsotra ihany eto am-pitsanganana eto zay mba miteranao. Raisy Jesosy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro, enika eo mivonahantany rehetra mipetraka isika rehetra. Tonona tsara ny lerantsika sy ho lava resaka be tsony satria efa nanomboka eny ateo amin'ny efatra sasany eto motsika mialana amin'ny 5 dia anazavazavatra fohy fotsiny sisa dia ameko ny rahalahy ny fiteralaliva ny atao hoe fanazavana indra moa zany mahakasika ane satria ny androany zany dia zahana mihitsy hoe tsy ny fampianarana ndray no atao lava be fa tonga dia lay pratika mihitsy zay na tonga tsika voanitra tonga dia nandroka devoly am'izay aloha tsika mino tsika fa atao anatin'izay fotsiny ary dia fa nisy devoly montsy natao anatin'izay dia manazava fohifohy eo zay mirahalahy sisa dia farafa kely manana adiny ray tsika tena adiny ray ibebahana aloha ny tsaiko na mifiefakadiny na ny 20 minutes dia miambiny am'izay anapatapahana an'izay ozona tonontononao tsiraray avy any am'izay taratasy efa noentinao sy mety fantatra ho any dia inotsika aloha fa zay voatonony eto tsy miverina tsony ary tsy manaraka tsony zay mifonotsika zay dia mila fifantohana nefa zay zavatra rehetra zay tsy rendrarendra-pivavahana akory na sanatriny hoe fombafomba fa tena ianao mihitsy mila mangetahetany Jesosy. Maninona moa no nihitatra am'izao resaka zao le hoe fifoazana manova firenena dia araky ny tselam-panetanana zay varetintsika tany dia ny hoe tsy afaka manova firenena zany mihitsy ny olona voaozina sy ny olona voafatotra ao anatina lavaka satria mazava ho azy fa izy raha voafatotra dia marina le teny hoe jamba move dia hitatana jamba dia itsika le fifoazana mihitsy zany le verina hoe fifoazana no anapaka an'izay oziny zay aloha ho an'izay mbola tsy tapaka ho an'izay efa tapaka-ozina moa dia afaka mibebaka fotsiny izy sy tsy fantatra zay azo misy azo atao foana eo ambony W fa ho an'le mahatsiary hoe tena mbola misy zavatra mamatitra anay dia ao anatin'izay le tapahana le oziny. Tsitsatsatratra kely ny iresako amin'ity aminareo mbola itsoreto moa ty ranabavy ty. Nisy ranabavy ny antso ana Fakimaly miasa ny masosietera izay izy dia nahatsiaro izy zany hoe tena mangidy ny asa atao amin'ny toerana satria izay zavatra voriny dia tsy mety mahatsangana loatra na betsaka zany le zavatra tsapany ao anatiny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tapa-kevitra ry izy ny ala, rehefa tapa-kevitra hiala ry izy dia naka-préavis zany hoe 3 mois izy zany milaza milohan'ny patrouille za hiala dia nitondram-bavaka izy tao anatin'izany dia rehefa nitondram-bavaka izy tao anatin'izany dia zao le zavatra nitranga nisy olona nyresaka taminy avany ny teny nanao hoe zao ianao tsara nke le valim-bavaka azony ny olona rehetra hiala ato amin'ity société ty ozy izy matetika ozy izy fona fa zay mihitsy moa zany le resaka matetika rehefa miasa amin'ny karana karaha ianao no miala dia amoronana dossier anao ahafahana na mandetika ianao tsy hiala mihitsy ato amin'ity toerany ity na tonga dia mandetika ianao any an-tany mora soa zany ianao nampitehany na ianao ataony andevo mandrakizay zay mihitsy ozy ny tenyle olona fa mbola hoentina ijoreto io olona io zany olona atao hoe mpiara-miasa atao ihany ny tony za ozy izy le olona mpamorona dossier rehefa anagadra anareo na anisy zavatra atao hoe foronina zany hoe na anisy zavatra nataonao taty am'izay anao tsy afa-miala mihitsy dia za fa ianao ozy izy tsy sahako anaovana an'izany dia eto amitsotranao hoe tsy te hanao an'izany tsony aho izy le olona nefa tsy fifoazany miteny io fa vokatry le inona le vavaka zay nataony dia gaga olona le ranabavy miteny hoe tena valim-bavaka be za miteny hoe valim-bavaka zany ao amantsy anazy satria efa mibabika za ozy tsy amorona dossier aminao fa mila mitandriny ianao ozy izy fa zao ny zavatra misy matetika ny olona miasa amin'itony société ohatran'izao tony dia ry zareo reo vao miala any amin'ny taniny ka tena tia mihitsy ny tiako atongavana aminareo resantsika vao miala any amin'ny taniny zareo izy izy dia zao ny vavaka nataony ka arana mihitsy ny olona nyresaka an'izany fa tsy gazo ohatratsika zay ozy izy vao miala any amin'ny taninay dia ny zavatra ataonay mangataka mihitsy hoe meo firenena bado zay dia vahoaka bado ahafanay manabado an'izany tanany zany za mihitsy ozy izy mivavaka ataonay dia tsy miala an'izany tena mivavaka mihitsy dia mangataka hoe firenena bado dia olona bado ka rehefa tonga eo amin'ny tany ray ozy izy zay matetika dia nakamaron'ny olona eo bado mihitsy dia zay anaovana azy na iasa ao aminay mandritra ny firy-taona izy zay daholo no mitatana ny zavatra rehetrarehetra eo aminy vao Fakimaly zany olo zany ny antso anahy dia bado mihitsy ozy izy le olona fireneo vokatry oziny io dia ianao ozy izy rehefa hiala dia hitady osy moa izy zay osy izy dia hitady ariary zato efa taloha be
de misy zavatra anankiray nytenenin'izay ihany koa moa zay tsy teneniko aminareo eto a ho alainy amomba anao de hoentiny any aminy am'izay ndray ivavahana ohatran'le fanao fa tsy hafa be le zany ianao izy izy potika ianao sy ny fiainanao vao miala eo ianao de zah le raha naboa voataitra hoe ay ve zany zay tika miatrika ady isan'andro satria ke tena fanompotsamy be foana ny manjaka ato amin'ity fiasana zay misy anay ty de teo a nanazava tamin'ny azadino a sy anareo zay tongeto fa nitafika masina tompoko tsy miandry volana ona septambra vao manafika fa vao teraka ianao de fampiatafika ianao zay vao tao amboaka ianao de fampiatafika vao tsaika fotsiny anao de lazainy Jehova ao mijery amia hoe vao tany amboaka io de fa nitorotorona de fa manina ozy izy fantatro de satanako milazay voany de ataovy zay ampialany io na ataony zay mampiala anao ny ekibo mama na lasa zaza-tsosikolotra ianao atao zay maringana anao mihitsy voany ekibo anao satria tsy misy mihitsy tsikireto na ray araka hoe namany devoly satana zany na nydadarabe ary fahavalony daholo tsika rehetrarehetra ka mandra-piala amin'ny fofonaitsika de joba sety ihany tsy maintsy mipetraka foana hoe mpiatafika ny zanak'olombelo le ty ambonin'ny tany tena zany pastera mahazo anay ato ampiasana de hoe tsy ianao rery no mbola nitaraina an'izany fa fantatrao fa zay ny mampahantra nyity Madagasikara ty mijoro ianao ataovy a distance apoteo mihitsy ireo alohan'ny alanao anatin'ny telo volana de tapatapao ny oziny tsy mety mahary ny ninona mihitsy satria manangona ihany de na mahazo ary ny akamaroany zareo de misy olana ao an-trano misy aretina tsy apabely satria lay vola mihitsy ozy izy le olona rehefa tonga ao aminay de aminonay osy de hoentinay ambavaka mihitsy a le vola rehefa nresaka an'izay teto mbola tsy nanana porofo mazava fa io a tena manampy de hoentiko ozy izy hoe sarotra be ozy raha hitan'ny olona de eo nitareko hoe ataontsika audio le izy de teneno amin'ny vahoaka amin'ny malagasy mihitsy a ampahafantariny olona mampabado amin'ny Madagasikara zafady raha miteny an'izany aminareo fa mety malahelo nareo teneniko an'izany a fa tena bado tena hoe tena tsy hafa manorsika raha tsy misy sinosy-karana na vahiny a manao zavatra ao atsika de nanontany anareo teto ao hoe nareo fe mba malala orinasa maromaro na rona telo na efatra fotsiny mba gasy ny tompony mba tena matanjaka valiny tsy misy na ny carburant zay alaitsika isan'andro de vahiny ny mifehan'io na ny banky ny ramam-bola de vahiny ny mifehan'io zao avokoa ny resaka panneau solaire ny tenako génie électrotechnique fantatro mihitsy hoe tsy ilaina vazaha zany mametaka an'ireny sy manao an'ireny vita ny gasy fa teny anao fa tsy gasy ny anao an'io fa vazaha daholy a no anao de laza zany fa bado ny malagasy ka ny fifoazana tsy manaiky an'izany satria ny fifoazana tsy natao amonjy ny tenany rery fa atao amonjy ny manodidina azy sy ny firenena rehefa tsisy fiantraika anao amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny fisianao mandiny teny mba tsy ilazany le rangahandry zay hoe kiraha tena ny mandinika moa maninona fa tena zava-nisy zany rehefa mamy le rangaha de ozy le raha matoa hoe ianao ty mba mandiny tena fa isazao foana mamy isan'andro mamilava teziko le rangaha kiraha tena koa mandinika fa vazabazy isan'andro atao trano ato de lasa samy mifandinika eo izy anankiroa ka mariny zany fa mila mandiny teny tsika tsy raray avy amin'ny asa zay miandry atsika fa ny jiro rehefa ao anaty aizina vao mipetraka ny jiro tsy mila tenena hoe jiro fa tonga de mazava ho azy zay hitoerana ka raha jiro ny fifoazana tokony azava ny toerana misy azy foko tamin'ny misy azy firenena zay misy anazy tsika zao no jiro ary mino fa ianareo manaiky ao an'izany hitondra fahazavana ho an'ny firenena ny fantatra de tokana ihany Madagasikara any Kristy ary Madagasikara natao ho an'ny malagasy voalohany aloha ny malagasy ny tokony anjaka eo aminy tsy miala amin'izany mihitsy a izany izy teny a fantatra hoe matoa zany atao malagasy a misy laivanana eto Madagasikara autant que fifoazana misy laivanana maha fifoazana eto zay ny tsy nandehanako na be teny mba andao ianao aty anany na frantsa tsy hoe miavina aminareo tsy ty hoe zany tsy tianakarena fa malagasy ary ty mbola jireo mahazo azy ko aninona ho any zay arena zy vola fe ny tediavina zay mety ho faty rapitso anaravaka pitso atao koa izy ireo fa ny tena ilaina de hoe voavonjy ny ralahako a voavonjy ny anabaviko a voavonjy ny firenena misy a fantanina mipetraka tsika ve anaiko apadoniny devoly eto foana ry fifoazana manaiky ve tsika sa tsy manaiky tsy ny apetsika ny amponareo tsy hoe andao igrevy ny etsona an'izany fa andao raha lahy teny ijoro tsika rehetrarehetra de tena androka devoly anapaka ozina amin'ny tena tsikitsika de ifampianatra mihitsika hoe inona ny antom-pisiko eto amin'ity tany misy anaty tapahana alo de inona Jesosy ny antom-pisiko de mazava ho azy Filipiana 21 Kristy no antony avy anao miasa zany ho an'ny Kristy matory ho an'ny Kristy mivelona ho an'ny Kristy mivaritra ho an'ny Kristy rehefa tsy zay ny antom-pisiko ato an-tany de aloha mody satria tsy manao ny asa koa zany de mba ho an'ny Kristy tanteraka tsika de tsy maintsy alana aloha zay zavatra rehetrarehetra
manina moa zany mahatonga antsika tsy tafahoana amin'ny Kristy. Isany anankiray ny ozony, de io ozony io misy mametraka an'io foana isan'andro amintsika. Zay teneniko anao zay fotsiny, misy fivavahana zany tena mpanozona fotsiny ny asany, tena mpanozona mihitsy. Mazava ho azy fa rehefa tsy mivavaka amin'ny Jesosy Kristy ny olona ray de mazava ho azy fa Satana zay no ivavahana. Ka tsy misy devoly mahay mitsodrano zany re olona, tsy maintsy ozona no azy eo. Farany tsy voalazantsika alohan'ny hanombohan'ny fanapahana ozona ataony ray aman-drenitsika de zao: tsy ny mpanompo sampy ihany ny tena mampahantra amin'ny Madagasikara, tsy ny fanompo sampy rery ihany, tsy ho resantsika hoe ty rery ihany, fa ny tena mampahantra amin'ny Madagasikara de ny olona mieritreritra ny tena ny fifoazana kanjo tsy izy. Azonao ve zany resaka resantsika zany? Ohatrany hoe za mividy jiro anazavana ny eo aminay kanefany tsy nyrehatra akory, de nampahantra ala ny vola mividy an'le jiro nefany tsy azoko nampiasaina le izy. De raha ijeritsika raha misy fotoana rehefa aveo fa tsy te handefa video lava satria le asany tena ho alefantsika be de be de misy eo olona mitoro filazany tsara izy kanefa ny tena marina kay tena mpanompon'ny Satana mihitsy izy, zany hoe agent satanika. De ianao mieritreritra mivavaka nefa sarehany makany amin'ny devoly. Ohatra misy fivavahana eto Madagasikara zao tsy mibebaka tsony ny olona satria efa zanak'Andriamanitra de tsy ilaina tsony no mibebaka, de amantaniana moramora de teneniko hoe tio fivavahana io. Misy eto amintsika zay tsy Jesosy ny ivavahany fa tena kalan'oro mihitsy ny atsony, de zay raisiny de mitsingidigidina daholy, tonga de menjery de resaka pouvoirana taisi no ampiasainy rehefa olona nanao kungfu zany mitsingidigidina, tsy hoe rehefa mitsingidina daholy akory de hoe misy devoly le olona. So de misy mpiandry miasa de mitsingidina hoe tena io fa manao taisi le rangavy inga tsy zay, fa tena mampiasa an'io pouvoir satanika io. Misy misoratena ho Jesosy kanjo tsy izy, so ihany movany fa tsy tena tsara izy fa tsaratsara e, zay ny tena marina. De mirongatra eto daholo zao karazana fivavahana rehetrarehetra zao. De tsika eto za amin'ny mapaster FVM tsy amin'ny mahay FVM any tenenako anareo an'ity, fa fahatsapahako manokana mihitsy ty raha lasa nabavy mifona raha misy CVM tsy misy tsy FVM eto. Za raha lahy tena mahita fa tena mitoro ny filazantsara ny FVM, tena miteny anareo an'izany mihitsy za raha zaho mahita zavatra mihitsy ka tsy mifanaraka ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra na FVM na so aza miala na zany ijory tsy marina zany, fa tena nahita hatramin'izao fa mbola tsy mivontsika mianakavy. Courage nareo fa mbola lala marina ty andehanantsika ty. Azonareo ve zany? Tena mitoro ny fahamarinana, tsy resaka fisandratana ny toriana eto, tsy vola zay mirahalahy tonga eto, tsy vola ny dediavina eto. Azonao solomprengeny azonay de vita e, fa tsy nitavolo tena mitoro dikan'izany araroty raha mbola misy olona tena milaza aminao ny fahamarinana eo. Tena araroty mihitsy episotra Jesosy, za mba naniry tamin'iza narary mafy hoe iza reny mba teny tory amiko ny fahamarinana, iza reny tady any zay tonga atao aminay de mba nilazana ny fahamarinana. Ianina io zany misy fivavahana maromaro efa za io mi marary eo mbofandrino farany tonga atao moa le hoe témoin zay tsy mino an Jesosy vao nietsika devoly any tsoka izy mianakavy mivoaka amin'ny varavarana. Zay andray manina ary izy no mitsoka, ay atahorany le metsika devoly satria tsy manana fahefana androka devoly satria izy ara tsy mino fa misy ny devoly. Azonao ve zany? De sambatra raha samy sambatra nisy nitory tamiko fa tena velona Jesosy, manasitrana Jesosy. De zany ngena tonga lasa FVM tsy hoe nitao amin'ny olona ho ato fa tena nalala misy Jesosy ato rahalahy, misy Andriamanitra mijery ato. Ary eto anao raha tena miantso azo marina tena hita azy ianao, amaly izy de amaly zay mazoto mitady azo marina Jesosy. Raha tsy izy Jesosy teto za tsy nijoro teto androany ary tsy velona teto tsony 13 février tany amin'ny 2000 tany de efa maty tsy hitanareo tsony, fa mifisiany Jesosy teto no nanafaka natahaka an'izao androany. Joro an'izany foana, tsy leo mihitsy amin'ny teny anareo an'izany ary mbola mampahery hoe tena velona Jesosy, mamonjy ho an'izay mazoto mitady azo marina izy. Laza tamin'ny pasteur Romy mihitsy izy tamin'ny fivadikana farany teo hoe teneno ho ary olona ireo fa tsy zavatra tsy haiko atao. Nofo mihitsy ny azon'ny pasteur tamin'izany, teneno reo olona mpanaritra hoe tsy zavatra tsy haiko atao fa maninona ianareo no mianahany. De ozy pasteur hoe nisy famanginy teto hoe lazao raha azonao tenenina pasteur, teneno fa tsy olana horenin'ny olona fa tsisy tsy hain'Andriamanitra atao zany. Ay ny manovany aho lasa be androany de miova Paul fanena tamin'i Jesosy ndray mandeha Saul lasa Paul izy rehefa avy eo. Kona ny fiainanao tsy ovy zany mihitsy e, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra e, misy fahefana tsy hainao fa misy zavatra hain'Andriamanitra. Ka mifantaniana fa hoe hiteka foana tsika rehefa avy eo fantany vonina iova ve sa ahoana aloha e. Raha tsy vonina iova ianao de tsisy zavatra miova ao amin'ny fiainanao. Za mihitsy aloha mila pré de efa tonga de efa mampianatra
Tamin'izaho démoniaka be mihitsy nihetsiky losifera tao anatiko tao de volona kongo fo mètre anankiray zay fa tsy tenenketo fa mandeha Facebook sao de torin'ny olona nanonona an'io anarany io de sady nihetsiky de ozy mimpiandro hoe José raha tsy hainao mihitsy manao divorce sy manohatra an'io tsy miala io José zanvy io zany io vavako ty fa de miolana ny tendako fa zany ny tena mafy zany hoe ty lohanao ty mivadika makany arina za mba tratra zany re olona zany taloha mba meme hoe devoly zany anisany devoly zany ampitahorana foany Jesosy ao afata am'izay tena naseho Jesosy asehoko aloha zany devoly tsy inona zany fa misy fa ty lohako mivadika ty henoko mihitsy maty mama zany mitsingevana 30 cm amin'ny tany dro mitsingevana zany nahitany zany raha mbola mpiandry manjakaray sy mbola mpiandry miasa tam'izany tena tam'izany ahitako hoe tena tsy mitsitsy anao zany ny devoly matiny ianao ny voady am'izay tany any fahafito farany teny zary devoly manomboka androany tsy mila anareo tsony de nanomboka nampidirina am'izay to anatin'ny fampianarana atao amin'ny saiko ny hoe tsy afabela ny olona raha tsy manao divorce amin'ny devoly rehefa aveo zany ka nafaka oziny ianao de ataovy divorce mihitsy izy aloha tena za tsy mila anao tsony fasiahana tsy manaiky andevinao tsony za tsy mila anao tsony sigara tena teneno re mihitsy ry godroka na ry gauloise na ry melia teny eo nge izy maheno anao izy eno eo zany fa aza mietrehitra anao hoe inako ny tenenana zany pasteur fa mivava ny tenenana azahoana famonjena avy mitoro teny zay de mino anao de rehefa mino anao de arao asa am'izay de le asa endrasana divorce za manomboka androany saraka aminao ry fasiahana tsy miaraka tsony vity zay de manohatra am'izay ianao mihitsy aloha ny manohatra anazy ianao za tsy mila anareo tsony miala tato anatiko am'izay anareo de izy le satana hoe tsisy hevitra tsony ty fa efa izy mihitsy ny tsy mila atsika tsony raha mbola za iny androaka mantsy voaka ataonareo de izy ny devole zay tsy ala fa maniny kisary tsy mafoy anayko ianao mandrokandroka anay eo izy le devoly tena zava-misy nge zany fa rehefa ianao mihitsy ny tsy mila azy de izy hoe aninona tsony le atsika fa izy rehefa tsy mila atsika tsony de ianao mihitsy nge zany zay le amin'ny vava ny teny fononao no mahavonjy ianao ka tsy mila ianarana be atseroa zany miainga aminao ihany te mihitsy josoa hoe izy ary no vidinareo androany fidinareo an'io zay Andriamanitra safidika izany ny fiainany rehefa misafidy ianao no afaka de afaka ianao rehefa tsy safidy no afaka mihitsy ianao de niza mietra tanana de tsy afaka izany mihitsy ianao safidy ny fahafahana ina ny fahafahana safidy ny teo afaka za tena nyteny za ry losifera mbola velona tsy miaraka aminao zany tsony na tambazanao vola miliarana zao tontolo zao ary tsy mila fa hitako fa mpamon'olona ianao sy ny firongonao ray manontolo paharo teneniko zay te mahita de teneniko an'izany daholo hoe mpamon'olona io aza miaraka amin'io mody tambatambazy io de avy eo am'izay mpamon'olona de anao le raha matoa anankiray am'izay te ry nina ty fandraisana business fahasankarana rehefa niasa tao aminy an'izay de nitenena hoe neny eo efa nitantarako teto ngama moa zay aiza moa ina zany zanakao io lasa dala be eo ambonina varangana io sato izy le vehivavy ery navoakany am'izay le ody anankitelo am'izay tamin'ny tavoangy neny ateneny mihitsy iny le devoly hoe za tsy mila anareo tsony zany reny jerijery le raha matoa hoe inona koa ny resahako amin'ny tavoangy ozy izy de ozy amantsy tsy zany ke ny devoly isa rahanao fa io ambony ina moa eo ambony latabatra io satria zany tena zay mitenena amireo ianao hoe za tsy mila anareo tsony de ohatrany taitaitra be izy nijery le tavoangy nisy vakambakana moa anazy io tazomy zany reny jerijereny hoe ohatran'izany ta zany hoe inona koa ny dozy hoe azoko mihitsy ho azao ny ao an-tsainao hoe hiteny amin'ny tavoangy tsy tavoangy ngeo malona anao fa devoly ngeo areo hoe nisy fanahy eo malona ka teneny hoa izy hoe za manomboka androany tsy mila anareo tsony za tsy mila anareo tsony zao de tonony hoe inona ny anaran'ireo zavatra any tena anao tsy saroka moa le raha matoa satria zay efa may satria le vehivavy isoty foana eo amin'ny lavarangana kely eo an-trano foana ataony efa tazomy le piasany eo tsy tanay tsony farany le raha matoana tsara za re ody ry devoly tsy mila vonteny tsy midy ozy le vehivavy tetsy ambony tetsy isaraka aminay zany ty saraka amin'ny sady iso taitra be am'izay le raha matoa hoe andray tonetsika be le zanako vonteny tsy mila tezitra am'izay hoe le raha matoa nalay le kofafa borosy am'izay tsy mila nareo tsony apa tsy mila nareo tsony apa ozy vakivakiny tonga de nitazomiko le kofafa borosy tsy mifanaraka tsika rineny kapokapoy amin'ny kofafa le izy tsy niteny anao an'izany ka ireto ke zany mamatra zanako ireto tsy mila de mivakiny ndray le fahatelo farany paritaka teo daholo am'izay le ody zay hoe ahoanandray hoa zao nandroakany io vakinao teo daholo am'izay hoa le ody raha fantatry ry paster reo nahazo anjanako efa mivakivakiko hatramin'ny ely reo zavatra eo de izy amantsy anazy ke anao nge fantiniko hoe reo devoly reo de zay anao zany voaminy zay avoaminy de zany foana ny olona tomasy teo daholo tsika rehetrarehetra raha tsy mahita tsy mino zay anao avy eo efa miparitaka teo ambony latabatra le ody
fafana tsiraray ny vaky tavoangy isany tenika zao na biasa be anao satria vakinao daholo le tavoangy anankitelo tezitra be anao avany de voanalaina nangely io de narina tao tokotany tavoangy de nidoradorana teo am'le latabatra nandefasana afoatran'izao moa tam'izany rehefa voamay ireo nalena le vehivavy telo mianadahy zay izy nareo mbola mipetraka ao zay efa hiala fanananay rehefa nidoranareo daholo lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy ino ny sabary Jehova teteteko ty asa teteany zay efa hiala nda nangenary miala amin'ny anaran'i Jesosy miala zao de zao angany io koa tsy akitambitamby zany tsy miala tsy isany tsy akitambitamby io lasa aza miteka aloka tsy akitamby rehefa mandroaka devoly tsy akitambitamby za io te mipahefany lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay menatsa ataoko natao koa nandevoly raha mibalina mitsy de jenao miana tsisy hery mihitsy za mifahefana vakin'le olo zany zany mila lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay minao ny asa ataoko toero ny devoly de andositra anareo izy tena atao vreny le devoly mitsy toero de andositra de ozy le devoly mamay reo fa za mikitika an'io zany nareo satria eno mihitsy mandoro ianao fa tsy atao parkera fotsiny le fafiry moa sa te de manao rivotra hirana izy manao ny devoly miala amrona ny devoly zany nge io fa tena atao amin'ny fo zay mandeha iza mbola ao amin'ny anaran'i Jesosy zay ihany nany ato lasa fa inona mbola hijanona anareo rehefa reny dao netanareo lasa zay koa tsy mila andreo tsony amin'ny anaran'i Jesosy tonga de nidaboka andre mandeha le vehivavy tsisy 15 minutes zany vo nidaboka de natsangana amin'ny anaran'i Jesosy iza ny anaranao tonga de niteny za Brizity am Brizity sitrana somatsara noho ny amin'ny herin'izy Jesosy gaga le mamany firy andro ny asany tsy netsitrana kenao ro zany isana nefa niodinao araka tsy nalanao tato mihitsy hatram'izay nga tsy niteny taminao tamin'ireo mpiandry ka mpiandry tsy nampalala hoe ody reny zavatra reny fa inona fotsiny zany nitorian'le mpiandry tato aminao tato hatram'izay tsy misy zavatra zany dinka tsy vita tsara de tonga de atao le asy de lasa Jesosy notriny hoe tsy mahay nininina ny Jesosy fa jelele marary ary tsy mety sitrana mihitsy efa ka le olona mihitsy misy zavatra mbola tsy fony ka raha mbola misy tsy fona ao any fasiana fahatezerina lolopo alahelo ady lava aza manantena no afaka zany mila afoy mihitsy le zavatra aloha le jamba rehefa nandalo Jesosy tonga de nialany hoe ampy zay tsy angataka tsony ok zay tsy angataka Jesosy amilanao najany teo fa tsy hoe sady hoentina ankapaka mba mangataka Jesosy avonjeo mba mangataka Jesosy avonjeo zanakadala koa raha vao niody ny sainy tsy mibatainy hatramin'ny ango kisoa akory nakany amin'ny dadany sa misy an'zamby eny anareo ao misy sa tsy misy najany ny ango kisoa lasa miverina any amin'ny dady hoy izy dada hoe meko anao ny fa soloy aloha ny akanjonao dikany hoe soloy de mibebala ao am'izay le fahotanao rehetrarehetra rehefa nafoy niody tany amin'ny filalaovana kisoa aloha tsy hanondro any fa sao de nareo voatondro tany amin'ny filalaovana kisoa tany de solona ny akanjo rehefa nafonao ny odigasinao tongeto ianao androany parak sigara soloy am'izay mifitafinao aloha vao miditra ao ambala eman'olo zao de rehefa velo atao andralahy ibebakitsika alana ny lolopo za Jesosy mora tezitra alao zany aloha tena reto alako vidy zay ampiakanjona vaovao ianao ameraperatra te horoan'i Jesosy ka ilazany tsy ataoko mpanompo tsony ianao fa ataoko hoe sakay zao Jesosy zany ny tanitsika amin'ity androany ity ka tsy akilalao mihitsy ny androany tonga de tsy mipetany raha baolina tsy akilatsaka ho le fitenenana fa tonga de vava ny debut-ny antsika androany fisarahana ny tonga de atao androany aloha divorce amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fasiady aza mina ka zange tsy mety afaka mihitsy dozy ny tatsatany hoe tsy ho afaka zany ianao hoe teninao ihany no mila fa atao hoe afaka ahoana ny atao afaka tsy maintsy afaka zay momba ho aiza ary devoly zay ngefa tsy aninina mihitsy fa nge ny devoly am'izany de le resako anareo ina vaovao manahoana sao ihany tsy ahoana tsy mitotona tsy misavoana ohatra ny baolina anony etsy any de eo mirediredy ohatran'izany eo fotsiny fa atao hoe afaka tsy maintsy tafita tsy maintsy tavavoaka amin'ny anarany Jesosy Kristy ataotsika zay rehefa avy eo de vity zay rehetrarehetra zay mojito ihany na mbola toizantsika amin'ny siansa manaraka hoe toizana amin'ny distance any antranonareo indray ve toizana amin'ny distance amin'ny firenena indray ve zay no tanterahantsika iondrika hivavaka itsika sotra Jesosy mahazavy zany toromarika amienao zany tsy Jesosy ny devoly tsy ilalao aminay zany mihitsy mbola tsy teraka tany amboaka akory ary zay mbola tsy nitorotoronina de efa fahavalon'ny Satana efa nataony ny hevitra rehetra amin'ny tenanay nataony ny hevitra rehetra amin'ny nonanay hatra ny kibo amin'ny tany ary tsy vitan'izany fa rehefa teraka zay de efa natao ny fahavalo teny ny fiainanay ankalainy isan'andro hatramin'izao tsika miteny zao fahavalo na ary zay koa fahavalo mandrakizay de marina aminay ny teninao amin'ny Genesis Jesosy hoe lasa pirafy ataoko rafinao ny mena rano
ary ianao ry mena rano sy vehivavy ampifandrafesiko ianareo de lasa rafo ny mena rano zay mandraky ny androany ary ho zany mandrak'izay mandrak'izay zay Jesosy tsitsitsitsy azy androany ny fotoana anaovana divorce am'ireo fanaratsy be zay namatotra anay na fijangajangana na fahantrana na fitabatabana na fahasiahana na tsy finoana de androany zany isarahanay fa vi Jesosy manafahanay eto androany ataovy mino ny olona fa hainao ny zavatra rehetrarehetra mino an'izany zay Jesosy ianao mihitsy no nyteny hoe ilazao ny vahoaka fa haiko ny zavatra rehetrarehetra eto ianao ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra miantso ny anaranao zahay sotra Jesosy io ny rahalanao mbola noho izay mety ho fitenenana eo izy fanazavana eo apio hatranyzay mba ho voninahitry ny anaranao sotra Jesosy amen zao ny antony hoe tsy dongiko rery tsy za rery mahay zavatra rehetra eto mahay daholo ny rehetrarehetra misy tsy haiko za tsy tantarabe ny vaofo akory izy ny tantarabe Pimasy mahay zavatra mihoatra no iza raha mahakasika ny ozina sy ny fanompontsampy de aleo meko azy koa zay tokony mbola fantatra rahalahy livy metsika tehaka ihany rahalahintsika na zanatsany sotra rahalahy faly miara-batsika rehetrarehetra aloha tapabolana zay vao mifankahita indray mahafinaritra satrotsika hiaraka foana sa hoany sady mahita teny vaovao foana dindra fa itony adala avy any amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ny mandeha mampianatra ny endry mananatra ny endry tsika rehetra ireo samy efa adala daholo no nataon'Andriamanitra inona endry tsy miverina adala tsony sao de hoe adala de aveo de voateo ny tenenina teo mahafinaritra mifampianarana andetsika raha tena fantatra hoe inona ihany koa ny tsy mampiala ny ozina na de hoe tena tapahana ary ny ozina inona ihany koa ny famasinana indrindrandrindra hoe maninona mpiandry sasa mahala devoly fa zay tsy mahala ianarantsika mihitsy aloha ale mihitsy aloha fantatsika satria indraindray manko tsika mifanometsina hoe miangatry Jesosy zay tsy nasi mifamomezam-pahasoavana zay tsy nameny nomena fa ny anay mety roa de nataona efatra satria nampiasainy fa ny anao ny ray mba nomenanao manan-danja be zany matona menanao fa natahoininao izy izy nalevina tsy tsika le mandevina talenta fa nde tsika nge ijery an'izany hoe inona daholo ny antom-pisininy tsy fahatapahana ozina inona daholo ihany koa ny antom-pisininy tsy fahamasinana mpanompon'Andriamanitra tantara faharoa nampakozonytsika androany ny fanapahan'oziny eto de efa name santony kely tamin'ny heriny tantara faharoa toko fa 5:10 tantara faharoa toko fa 5:10 ny 7:10 ka hatramin'ny 9:20 ihany novakitsika rehefa hita ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fitoerana avo ny tsimba noasorina tamin'ny Israely nefa nahitsy ny fony asa tamin'ny andro rehetra ary nampidiriny ho ao an-tranon'ny Jehova ny zavatra izay no amasininy indrainy mba amin'ny amasininy tenany ihany dia volafotsy volamena ary firavaka amen ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen za le nangataka taminareo hoe menara mihitsy hoe Jesosy ary efa mivavaka ameo anay ny fanafatakarana fa kay ny tenin'Andriamanitra misy oam-pitenenana ohateny daholo fanoharana kay ny tena betsaka rehefa tena mianatra tenin'Andriamanitra ianao de fanoharana ny tian'Andriamanitra ambara de fanohara-teny hay izy raha miteny an'iny tiako be zao ny hainao an'le teo hoe esory ny fitafianao soloy kay tsy le akandro iny fa inona ny fahotany mbola inana hankiso ihany ve mbola omena vola indray ve ato andapa de hitsoka indray hoe azoko ny anjarako de andeha libaliba amin'ny vehivavy sy ny sanatria zany ange kay nasianana sorona tsy hanao tsony izy matoa de hitany Jehova Andriamanitra fa tena vonona izy de nasiany inona ny tanany nasiany peratra enao androany de hiteny aminao inona ny fanaka efa avy any amin'ny sanatria razatsika no amasinonao ny entinao indray tato amin'ny tempolin'Andriamanitra jereo io no nentinao tato indray ngely izy
Itsika za rehefa mampianatra mampalahelo anahy ny fifohazam-panahy. Ny zavatra tsy masina forsena ho masina. Zavatra efa nasorona taminao tany hoentinao miditra ato indray, hoentinao ato lazainao fa masina miaraka aminao. Esorina no amasinina indray ny taloha tany razana zany efa ny enti-paharazana no entiny tenany koa namasiny ny tenany aiza namasina ny aiza ataony ato. Ianao ane matoa fifohazam-panahy misy zavatra mitsoahana be dia be tao e. Be dia be mampalahelo anahy fifohazam-panahy fa raha jory ery amin'ny arabe ery dia mitovy amin'ilay olona mandalo ihany. Fa tokony misy mampiavaka azy mihitsy tahaka ny olona mifanena aminahy. Za tsy manintsy mineo dia ozy izy anao na pastera taitra be za tsy maniry an'izany, tsy ratsy zany so dia hoe tsy tia an'izany fa za tsy maniry satria tsy fantako ny asa miandry an'izany satria raha laliva tety amin'ny Madagasikara tsy mipetraka mihitsy zao rehefa avy eo ihany dia ao ambony eo indray rehefa dera amin'ny anina dia amin'ny ary tsy mijana lasa mifona amin'ny Jesosy mihitsy so dia tezitra aminany ny olona anaran-dalaliva voatorinao anaty radio foana ary indray le olona mahita zavatra any aminao izy fa raha mbola nisy pikana rastakely metiko ve teto dia misy miatso dia azo atao hoe niova ve ianao ane zavatra efa namasinondrainao entinao ato amin'ny fifohazam-panahy mbola anaovanao ato ihany. Pataloha zany ve tokony anaovana vehivavy? Fifohazana tsy mitena hoe any amin'izao tontolo izao tokony ve azagaka fa tsy maroaka devoly ianao mbola tokony rozaroza ve ny sofiny? Za tsy mba mena tsy mba matahotra olona zany ianahy mahitsy fa ny marina ihany manafaka ny olona tsy ho andevo. Zany ny fampianarako rehefa ny tendrombohitra atsoko moramora ve ianao aty ary zay atsoko menjera be eo alohako foana gaga mihitsy ny tendrombohitra zao daholo zao zay ny tendrombohitra ny ankamaroany hitako eto mitsikesina be eo aloha zay merena fatako ny raha io menjera io tseko miainga ny zipo siklista be justekoro zavatra efa namasinina ny rainao ny razanao ny dikan'izany hoentinao atatran'ny Jehova koa ve zany fona fa farany ny zipo tralala manko mahatonga lizatra hoe tralala azonareo rehefa tena tovavy dia atao lavalava satria misy hevitra manoatra zao raha mahay nareo tamin'izany zay mbola ankizy dia misy hoe feonala napiditra azy tena nanao betsaka anazy teto mandihy reny tamin'izany efa mpiandrato efa pasterato zao zany so dia taonao zany tena le hoe adala taloha mihitsy ohatra anako reny ange taloha na anao andreny arivariva miodikodina mihitsy dia rehefa mety tsaratsara metimety dia mianapahana ny anankiray dia merosy izy dia memety ray sisy dia vao metsika kely tonga dia sanatry zany ange ny taloha entina ato ve ianao fa lasa pastera izao dia mbola efa mpiandry ato izao dia mbola hoentiny ato ve reny no amasinondrainao noentina faharazana taloha avy any amin'ny razambe taloha tany zany ange anisany koa mampalahelo tsy tamin'ny mpanapa-kozina gaga ianao hoe mba efa nitapana tao tamin'iny nisy ny andro be da be ozy izy ianao hoe le Jaona Kainzy tena fanapahan'ozina taon'i Jesosy fa zany efa mbola torana mbola misy andro be foana misy an'le ohatra mifaniny reny dia zany efa zao eo ampanaovana asa mihetsika andreny dia nahato hitako zany teny zany ato anaty mesazy misy antony ao no ianao hoe matahotra sao dibridany eny mason'olona toatra dia asiana inona ao anatiny sorta be kloty be ijoroako avolombelona kely jerena tsara ty aloha mihitsy aloha azo aloha izy vao atapahany fa tsy anapaka dia reraka eto aina ne io hoe jerenao ny atrembohana rehefa avy eo fa tsy moramora fampianarana mihitsy rehefa manapaka rehefa avy eo tsy atao ela be nareo rehefa manapaka fa za manonona ekaingana be hoe anana fa vitsy kely ny vitatsika raha vao manoatra n'le teo tsika le eo foana nareo eo fa isaky ny vita dia finoana arahana finoana le izy tapaka atao amin'ny dadabe tapaka any amin'ny bebe tapaka any any dada mamanay any any dadabe ohatr'izay misy efatra matetika ny tanindrazana fona anonona ray mamanao avy any tsiro mandity ny dadany dia avy any mazengany mamany firy zay ny razambe firy zay ny fasana roa zay dadanao avy any manjakandrina dia avy any tiliara
firy zay e denao tsy mila manao zavatra pratika fotsiny ta ny any am'ranoray ny anarany tonga de tonony ta manao montretsika tsy maninona zany a fanapaha nafinaritra be a be de be ao zao le olona tapahana ozina teny tendrombohatra teny tendrombohatra nisy olona zany fianakaviana nahita an'le fanapahana ozina teto izy zay ray aman-dreny mila anao a zay vonona rosy printer zareo ny teny a teny ankura nataonay le izy fa tena sotra fa nafinaritra vavaka any amin'ny fiangonana fa daholo ka ny akamaroany zareo fara laliva mahitsy be nameko voninahitra any ao an'Andriamanitra nampianariko tato zany ato ane zamy manangatanany zany de ato ane zamy mana hoe masina Jehovah tompony maro enka vony Isaia 6:3 zany ane de Apocalypse 5:10 10:5 zafady zany enke manangatanana mianina am'le avo indrindra le namorona fa tsy le sanatria manangatanana am'le ataony devoly tsika efa nampianariny devoly ny zavatra ny anazy alefa ny aloha foana ina ninitsika mibetabe mba marina foatana mafaty ara nanao an'za zay zao ny atsika manangatana marina sa tsy marina ndraindray raha atao matavy mihitsy izy atao anakifiry raha ihany ve ampina ray roa mihitsy efa lasa aloha foana le ny devoly a de tsika tady ho takony tahaka an'le nampianariko voalohany tamin'ny voalohany iny rehefa avy any atsimo aza miverina any atsimo fa alay ny devoly iny de ny anazy any amin'ny fahafatesana rehefa mandevina aza miverina any amin'izay efa nandehanana izy tena mangala tahaka ary ny azy ny lasa aloha ary ny azy mibe mpanaja ny azy mibe mpanaja fona aminareo afa taminay talonga e tsy mahazo mihinana patsamena atoato mody zay ny avoaka neny meny amin'ny any amin'ny doany de efa matahotra dolo zany tatarabe inona ny lokao jereo tsara tsisy dira mihitsy anana sy voanjo so de misy patsamena ray aloha zay maika mihitsy ianao manontany le zavatra tsy mety tsony fa ato am' Jesosy ianao manino ianao raha mba manao hoe tsy mety ny ohatr' zao de manontany mihitsy ianao so de misy resaka fijangajangana nisy tanao an'izany aka so de misy resaka fampotsampy so de fa hay dahoana de saboly ty hay maika mi tonga ao a zava-dosa tsisy fanontaniana rehefa atao am' Jesosy tsy mila manao anina be fa rehefa hoe voly ty de atao nefa nampianarina hoe maka teny te hiteny amintsika be de be ny tsy namasinina fa namasininy rainao taloha namasininy reninao taloha namasininy razanao taloha zao a vo masinao aty koa le izy zany ake azagaky ianao fa tsy maroaka devoly zany ianao hoe ataony devoly mahita eo anao fonana fa zany moa le izy eno tsary ty anankiray ty a rehefa tany Abelobaka zay tany Abelobaka de nandeha tany Abelobaka jerenareo tsara rehefa andeha ho any Abelobaka zay de nisy olona nanofo reto ny alina hoe nahita andralaliva de ozy izy ao fa sy tranony ianao nono ny simba be nefa nisy a miandry andro a de izy a rehefa nanao hoe tam'izay ny ona hiteraka nefa latsaka ny zaza tsy maintsy atao inona ampinonono nefa nono ny simba de nanofo izy nkasiako n'le nono a de sitrana de nyteneniny an'izay de fa aizy ianao mipetra aty atsiro mandidy ao izy izay zao ho any Abelobaka ka izao mandana any atsindro arivo eny misy toby de eny miandry eny ianao miandry fa ho avy andalo amin'iny zay ka lasa lavitra loatra le nanaovako azy fa aika arivo ola 4 kilometra miala ny toby le sampanana makamy Belobaka aika efa 7 kilometra kely etsy akaiketsika tsiro mandidy nefa le olona mivizaniko tonga tary satria tsy fahalalako an'le lalana fa eo akaikina Belobaka le makany ay mbola lavitra be ary de tonga tany izy a de nisy 3 lamo zay nidina de io ry zareo morona rabe kay nisy fivoriana koa tao amin'ny toby ry zareo zanaky ny avany andrefana lasana namasinina ny rahan' Jesosy asokafy le nono sokafana tonga de voay mihitsy ataony mivoaka izy avao Jesosy a tsy fanao zao raha ny tena izy fa zany valim-bavaka nataony zany a tsy maintsy anao ny asanao a teo daholo ny olona mijery namasinina ny kasiany ianao ny teny ametrao tanana marady de sitrany reny natao le nono satria zay ony le nofy de natao koa na rahana zany fa kosa osy izy zara laliva avy any an-Tananarivo no niakatra ty atsiro mandidy fa hoana ny tany natao ekô tany a de tsy maintsy didina de tonga tatya satria hoe kely ony tsy haiko tsy mahavoaka an'io zazy io
tonga tatia Tsiromandidy koa tsy maintsy didina na atao vantozy tsoana an-tsaiko indray zany zarina na hoe nefa vita le nono ao indray ary aloha vavaka indray mipetraka teo amin'ny kibo ty Jesosy ahitsio tena fanao mihitsy zany ongotana ny devolo manakana lalan-draza ino manko le ataon'olo hoe lafika devolo manaka lalan-draza ongotana aiza mamanao teo zao rehefa tonga ny an-trano izy vao misy fambaraka iteraka na amin'ny herinandro na rovina ozy izy tonga de mba ampandronaingana de be da be nanaovana an'izany tena tendrombohitra eny tendrombohitra ke mahampime be tena ohatrany hoe Jesosy fe manao mahadala an'ireto ankizy ety reo fa rahalaliva ngeny misy miantso tapoka mandreny efa 3 andro zay nitato tsy mety teraka ty zanaka ity de ahoana iza ny anarany neo ny anarany zay nefa eny tendrombohitra fa tongeny de rahalaliva ety eny alobe moa de ny olona aoriana daholo de volo mpanaka lalan-draza teraka amin'nana Jesosy ohatra mampiteraka ohatra ny hoe tena mampiteraka vita le izy tonga de sotra rema fa hoany teraka sotra Jesosy zany ane finoana nandeha am'izay ary zay mandeha na vita zay le asa zay mbola lava zay dana am'izay dana fa fanteneniko mamanao fa ampandrono enanao izy merika foana tsy mahazo miteny zany tsony dana la zay tonga tamin'ny Belobaka nahazo anay tany aloha tsy mora tany a Belobaka zay tena tapaka ny resoro le tomobile mitondra tsisy fanafany zany tsy afaka fa soa ihany le sofera fa men'Andriamanitra tolotsaina zay matsara ny hoe mpiandry daholo mandeha vahany tonga de mivahana ny tady be de nafatotra tao am'le resoro de asy zay nataony tao za moa tsy mahay resaka ny fiara fa nytoy lasa zay sady nainandrifatra be satria hoe tsy azo idirana riva Belobaka zay efa amin'ny fito sasany no tapaka resoro lasa tonga tany zay tamin'ny 6 latsaka niditra ny tanàny zay tonga de nasena ny sasa vao tafiditra ny tanàny zay de mivavaka am'izay zay de ninakanina vao lany hany zestery eo amin'ny varavarana vao mipetraka kely ny sotro basy zany aza taitra ozy izy pastera aza taitra inona am'izay nahazo vavaka tsika ozy pastera zay zany ino Jesosy raha mba mety ianao avereny zany omby zany Jesosy taitra be zay hoe avy dalo mpangala trombo zany sady mody mivavaka nefa jery any fampijery daholo zay tsy mora ane zay mbola tsy nahitany zany nefa amin'ilo izy zay eto mipetraka ato akaiky kely ataony testa mihitsy za moa no tena natahorako de hoe so de mba mifahatongavanay ary lazain'olona zay naka an'le omby tao zany zao fa avereny le omby le izy moa ny apitra efa ody zay vao tafaverina ny olona nitondra an'le omby avy any de pobasy koa ka mifampidirana an'le omby avy eo miditra avy any le mpanarady zany ny fiteny azy fa ny nafinaritra anay tany vita ny tany natao am'izay ny toriteny maraina toriteny na laliva nisy narary be aloha vao maraina zazakely zay zazakely zay manko avy aty efa narary be io zazakely io de natao ny asa de za moa sy afaka mampandro azy fa izy vehivavy kely de ny zanako no teo de ny zanako vavy io izy zao eo alina ao de nampandro an'le zazakely tao anaty dosy vita ny fampandrona nivoaka tao koa le ohatran'le navoaka tatsy le voakanina zany voaka tamin'le zazakely io zay hoe namonjy famadiana reo tsy famadiana izy ny dadany sy mama fa ino ty didipotra raha ihany zany samy nanao jory le olona nisy akondro veta nisy naka hoe sy faritra any tovy amin'ny famadiany zany fomba ny anarany zay nanaovana jory sy le akondro la reny mampidina de jereo tsara lasa am'izay zany nandeha nanomboka am'izay any toriteny ao anaty toriteny tsy akisangy fa nahita toriteny fotsiny tiranga ty de lasa mivoaka io ny dadan'le zazakely de kaka nahita hoe itezitra ve iny olona iny aika ny voany nanary paraky tonga de nariny ny paraky tsy mila nyty tsony niasa vetrany izy amin'ny alalan'ny toriteny namena teo hoe no amasiny ndrainy sy ny reniny avany mbola oetiny atoko efa mpanompon'Andriamanitra mbola rehefa makarivotra kely tsy mety ato tsony tovy aminao jejojejo ihany zany zavatra tsy manao tsony le manaotry zao reny fa le taloha reny ianao nefa zao mbola zany ange matezitra ny olona lalaliva tsy afaka ve le olona satria tsy azo tenenina ny marina ny manafaka ny olona tsy andevo zany averina foana lasa am'izay rehefa nandeha inona ny nahazo tonga tany an-trano zay vita ny toriteny vinody am'izay tsy fa vita amin'ny fiangonana
ozy izy le maman'le zazakely avela anao fa misy fanafa indray le zanako ato misy fanafa tao ary saiko tonga de vonona be izy hitanareo tonga teo lay mamirapiratra be de tsy hitako ny tarehany taitra be tonga de tsy nandroaka de voly zay fa niforotra daholo ny tananay sady nalatsako zay efa niomana izy ianao ka nietsika atao indray hono le zaza ka efa tsy nentina andeha mivavaka izy hoe fanina fa aloha ijanona eto mandanonareo fa izy kely balitiny kely le bebe no ity zazakely eto ty rehefa tonga ty moa izy ahita daholo tsika fa zavatra fahagagana nataony Jesosy tany inona nataon'le zazakely rehefa nahita le mamirapiratra be aho izy izy de nataony andao ianao miaraka amiko de netiny aho izy izy de nataony ianao ka mbola tsy sakafo avianao ary sakafo zay nge gaga ity ny vary sarika ty ny vary ny sarika zafa voky iny netiny tany aho izy izy de nataony mipetraka tamin'ny seza mamirapiratra be volamena zany ny teneniko rehefa mipetraka tamin'le seza de hena tsy misy taolana karazana hena akoso vorona tsisy taolana zany noany nefa za teo tonga de hoe tany ambodanerana koa nisy oatra zany tsy laingo io tena izy io rehefa nisy an'izay de nanontaniana izy de ahoana de zao nampianary baiboly akizy mbola tsy nahita baiboly atsam'izay olona azy satria izy alavitra be misy an'io belobaka io koa misy azy any ambanivohitra be lalany dalo eo tokotany zareo ny dalo mitondra omby de anony izy tonga teto ao amin'ny anina misy an'izao de misy an'izao tonga de meny ao amin'ny anina de ianina de tenin'Andriamanitra be fa hoentina ty manko izy zao fa le pasterany tsy haiko izay tsy mahavonona ny zareo tokony ampiakarina amin'izay io ilaina any amin'ny tany nanan-drano ty zazy ty nampianarin'i Jesosy baiboly de za manko variana mihitsy nisy le nesako taloha koa Jesosy mena voninahitra tonga de nahy baiboly be de ahoana koa ary zany zara taitra be tamin'ny fanamaritaka petraka tsara tonga de meny Isaia toko fanina anana fanalahatra ny tena trano farany zay manaraka amin'ny baiboly le netiko taty izy iny moa maty satria ozy izy dada hoe tandreo miny niverinany tsisy nentina andray azy teto de lasa bediny Jesosy tsika fa ozy mihitsy nga amin'ny Jesosy tonga teo aminazy ny azy fa niasina maty vo miverinany ozy izy dada de maty lasa izy satsia tsisy nandray azy teto za lehilahy zanako roa vavy aizany asiko azy na de nikafokaforiana ozy le fitenenana ny nametrahana azy tsisy nentina andray de lasa tany tamatavy izy mba efa nentinay tany izy de mba nijoro avombela nanao an'le izy tany tamin'ny fanokanana tao arinan'iny izy lasa ihany izy nandao ozy izy Jesosy fa tsisy mandray tsy haiko aloha izy azo atsika fa de zany ny zavatra misy zao koa fa lasa matahotra mihitsy hoe andehanako any ve le bory any an'iny ty any abelobaka Jesosy fa tena tsy tonga ty izy hatramin'izao za miantso an'le pastera hoeto le zaza fa raha voatazonareo any io mialy io fanahy io mialy io satria ny dadany somamany tsy maintsy am'meme zavatra sanatria de nity ny zavatra nafaran'i Jesosy azy nanafatra anahy izy ahoana ozy izy zay inona ny afatra za manao an'ireny kilaoty gasy reny tsonony fa raha miala amin'ireny nareo de ameko zavatsoa taitra be zay inona le kilaoty gasy pataloha zany na sorta na kambany Jesosy baraingo ray fotsiny tenin Jesosy zay teneniko eto fa zay no avoakan'le zaza za manao an'ireny kilaoty gasy tsika nambaniny Jesosy mihitsy hoe tsika gasy ka ny tena manao an'izany angamba nefa mivazany napiditra an'izany teto nataony hoe kilaoty gasy ndraiky tsy atsika mihitsy reny raha ny tena iso avy any andafy nefa rehefa nataony Jesosy zay misy antony ao naza manao an'ireny kilaoty gasy reny tsony fa rehefa miala amin'ireny nareo de omeko zavatsoa de aza misotro rano eny amin'ireny akaikinareo io fa eo daholo ny olona manasina fa raha tena tsy afaka miala nareo de amasinina maka-piandry aty nareo de amasinina ny rano zao vao ampiasainareo marina mafy ny raha lefa amin'ny pastera mody any iantso piandry aty amin'ny 4 kilometra anamasina ny rano sotrony nefa izy efa mangetaetana hinan-kanina vao mihinana nefa tahaka an'le nazo anao hoe aza vela mody any io de tsy haiko angamba nefa zavatra ilaitsika zany io mana ny fanapahan'ozina mankotsika de atoroko tsara tena ampahafantariko tsara hoe reraka fotsiny eto tsika na ho tapahanareo onge meko anankiray nareo fona gaga mihitsy ngaminareo taizandray zany tenin'Andriamanitra hoentin-drahalahy livy zany fa Jeremia toko fa 20 Jeremia toko fa 20 ny 9 any
Jeremia 28:13 ao ary tandremana mafy ty mako fanapakozontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ka lazao amin'ny Anania hoe izao no lazain'i Jehova, zioka hazo no notapahanao fa zioka vy kosa no ataonao solony. Matahotra. Anapaka ianao zany zao de mamavain'i Jesosy mihitsy ane hoe zioka inona no tapaka. De ianao n'olo an'lisy ka ianao raha miverina amin'nenanao ihany de inona am'izay le zioka vadika hazo ihany. Tenin'Andriamanitra ane io nanapaka fotsiny ianao malemilemy fa rehefa avy eo solonao faranjenjana. Zany ny apetaka ao rehefa avy eo. Verenany za de teny mihitsy manafatra ho an'le mpanapanapa kosa aza atao kisangisangy. Tapahany zany ane tena miantso tena manao dielina mihitsy. Aiza ny dadabe anao sy bebe anao zao nefa anaovanao an'le fa tsika tsy zao koa rehefa manapakozina de teny aloha teny zavatsara de rahana mibebaka l'izy any dadabe anay ikambanana ny eto de atao daholo fa aza mirarahany le hoe ary ahoana zany ny anina tsy sy nirarahany zany fa le faho be le tena mamatotra ny olona mihitsy no tadiavintsika zay le tena farak'izay tena zany tsy mba nampianarin'olona tamin'ny rahalalifa fa misaotra an' Jesosy. Fa rehefa tena vonona ka ianao misy tolontsaina men'ny fananao tena hoe zao ataotsika misesy de tsy ela be nanao le vetivety kely fa mandady tsy afaka manonona fa am'izay mavita be de be tsika zay ao ary tsika hitsangana hivavaka tsy hametaka zoka vitsony fanarahany eto fa tonga de zoka tsisy lavana azy tsony tsy mila an'ireny tsony fa raha mbola ilainao izy de solonao vivy sanatry tsy mila tsy manao an'izany tsony. Vonona tsara ianao aza mijery olona ity manko tsy te hampianatra zavatra betsaka ato ao aloha vakio kely ty hoe arondray Jesosy tamin'ny miaraka na elikiza dia ary nanisa kosa tsy avelanareo dia nefitsika mifanenjika samy ato mifanaratsy samy ato mamela zany sa tsy mamela avelao am'izay aitsika fotsy mamaky an'izany fa tsy mamela misy miady amintsika ato nge za tsy te hiteny aminareo fantako ray aman-dreny lehibe miady za mahita an'izany satria za mandray olona de manatona anana anankiray anatonako le ray tsy mamela midaharatsy am'izao reo tsy mety mifamela firy tandrina tsara za tsy matahotra zany atsoy rahalaliva de atsokonareo manatona zany tompo zany venao nefa anao mampianatra ato mipopoaka tsy mamela eloka olona sao de ataonao fa misy olona mifamatotra ary hiditra ny lanitra mety ve rehefa zay avelanareo tia tany de ho vahana koa izy tsy vahanareo tia tany izy nde tsika tondra ny tenantsika rehefa mba miala ho aza miverina tsony aza mena tsolo zany matomitory anareo misy antony tsy hitako zanjerahako tena ty nefa ho very any le olona za moa nampianatrareo le irako iny na izao na ianao miandry atsika ane Jesosy mba malahelo ihany aho raha hoe tsy tongany ireo olony hitako ety an-tany na izany aza namena takinjaka aza ny otanao tsy avy antso ny marinisy fa ny mpanota mba hipepaka zay efa mahita olo fa tsy mahita fa malelo fa ho averiko mihitsy ngamba sy tiveo ohatrany ratsy ngamba le tsy haiko nefa tonikira zange tena mipetraka mihitsy ahoana nahitako an'izany ty ao hitady anao mengavy ao mila vonjy aminao kaza enjehina minadalako ao Jesosy fa hitady anao rehefa hita izy taninona ka ekoankeo antongotra masina tsara ne zany tononkiro zany tadinina ndray sa le grisa zafady zay manapakozontsika miomana tsara asina hira ray de sotomy ao anaty hira de efa manomboka mikipy manomboka eto tsy misy an'izany hoe zay mbola tsy mpiomana zao famantaran'izao anaraka ny amoaka zay mino ahy tsy niteny mihitsy izy hoe mimpiandrina pastera misy an'izany ve tonga de finoana nanapahana ozina teny tendrombohitra
naseko tonga de manitsa na tonga de zay tononona tapao mafy anenina azo anjareo mianakavy atao mitokatokana malaladalaka satria kapokapoka be reo atao ady le fanetinety zany misokatra mahazo maka lala tsara eny amin'ny lala tsara mihitsy ary alefa sokatsokafo fa tena miady eto ianao voahita fa raha fa tsy tapaka ao eto izy efa tsy haintsony aza manolo zoga vy fotsiny any zay ny afatro de efa niteny zay hoe tondra rano Jesosy rano daholo amasinina de tsy zay enao ihany miara manajoboka tonga de ao masina finoana na fiangonana hafa ohatran'izay nampianaranay misy fiangonana hafa foana ao fa mafinatra le fiangonana hafa avy eo aresy lahatra satria hitany le fahazavana fany aminao ao amparitaka ary fa sao de mifampikapoka eo fampikapoka satria tsy nanandreo ekavana tsy reo enandrefana ary enatsimo fampikapoka eo nareo fa tena ady ty tsy moramora ny anapa zay zao miala ato mihitsy ko zay zao maka malalaka satria fantatray tsy moramora fanapahana ozy ataovy amin'ny finoana fanapahana oziny misy favalo maro dia mina valisy miravora aka mandrotraka isay tsy manankery andresena azy reny mpamonjy olo Jesosy tompo Jesosy tompo mivavaka isika endre zany fifalianay Jesosy mandre ny fampianarana nomenao ny zavatra efa namasinina indrainay no amasinina tamin'ny androny razanay mbola noentinay indray no amasininy tenanay mihitsy nanamasina azy ato amin'ny tempolon'Andriamanitra noentinay aty ve ny favetavetana zany ve natao fifoazana tokony tsy tafiditra ny varavarany itsony zany Jesosy izany natonga an'izany Jesosy ozy na tsy tapaka fijerijejony nataony razanay tsy fantatray fa reo samy miteny any de nonao Jesosy fa misy ny razany mba tadidiny ny anarany ny atsimo any nenay na mama na dada de avy any daholo fa nen'ny sasany misy atsinanana sy andrefana misy avaratra sy atsimo zay mino androany Jesosy fa iasa eto ianao ny fanaonao masina mihitsy nanao ny asa fa zay kosa de nataonao fitaovana anapakoziny zay Jesosy fantatrao Jesosy hitanao matotra anay voalohany indrindra tamin'ny andro tsy fahalalana de Andriamanitra hafa Andriamanitra hafa zany no ny tompony razanay rehefa nanompo an'izany izy de misy ozina tsy finoana ao aminay satria le finoany taloha zavatsafa fa le tena Andriamanitra tena izy zao tsy fantatra akory lasa tsy inonay raha miteny lasa nay zany ve de mba mety ho marina zany ve de tena misy oziny tsy finoana zany Jesosy voalohany indrindra zany aloha ny potehanay zany mahatonga anay tsy mino rehefa anarina ato mbola manao ihany satria misy tsy finoana ao anatinay raha mba mety ianao any misy any dadabe any misy any bebe zay malala ny anarany de manonona any am'izay misy azany manandry fiozy ianao any Ezipta amelezana amin'ny Farao amelezana amin'ny mponinao andesa Jesosy alefasiny afomasinao ibebanay aloha zany any atsimo any misy an'izany dadabenay mifona aminao zay Jesosy mamindrafo aminay fa ireo dadabenay sy bebenay de tsy nino fa vato makazo ninony izy koa tateoriana raha mbola mivavaka fa sary voasikotra ny lazay fa Andriamanitra tsy tena izy ny lazay fa Andriamanitra noho izany Jesosy ozy izy Andriamanitra tsy mety lo nosoloany Andriamanitra mety lo zavaboary mipetraka zay mifona aminao zay Jesosy mamindrafo aminay mifonanay aminao zany zay tsy mifona amin'ny razana Jesosy fa mifona aminao fa izy ireo kosa tapahanay am'izay ny oziny any amindreo ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kereveta no anapahanay ny oziny tsy finoana avany amin'ny dadabenay sy bebenay tapahana am'izay nareo tsy mankaty aminay fa miogotra hatramin'ny fakamangita may levina atsipany amin'ny faharivo rehetra mandrakizay tapaka eto kosa Jesosy
fantatrao indray Jesosy, rehefa nanompo sampy izy zay tapaka. Rehefa nanompo sampy izy Jesosy dia hitanao Jesosy fa nandeha nitetitety doany, nandeha nanatitra bômbôsy tantely, nandeha nanatitra an'ireny fanatitra sanatriny zany, ninana rahana omby, ninana rahana koho, nefa zany raha zany tsy tianao hohanina ary zany tsy avelanao hohaninay satria ny raha ozy ianao dia aina. Nihinana an'izany ireo. Zay fona Jesosy tamin'ny finanana anam-poana nataon'izy ireo, fa lasa mampisy voakanina ty anatinay zany, zavatra nohaniny teny amin'ireny fasany ireny, androhaniny amin'ny tehana azy, andravanay azy. Jesosy efa menao fahefana ihany zay, andravan'izany finanan-kanina teny amin'ny dohany, teny amin'ny fampotsampy, nampisy voakanina tao an-kibonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kena veta, no anapahanay ny ody ratsy nohanina hatramin'izay tapaka finanana ody ratsy, lefina amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kevitra mifanafahavalevana, tapaka miogotra trafaka mangita, toranay ny ody ratsy zay nohanina lelafina na sotrona na nandrona, may toranay amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapahanay tsy manan-kery tsy manam-pahefana, fahavalo efa resy, efa tapaka. Voateo ianao nampianatra tamin'ny alalan'ny mpanomponao, ny vazaha hiditreto dia misy hoe fahadondrenana hono, tena vendrana mihitsy n'izany ny fahalalany any an-dafy anay sy ny vahiny anay. Inona natonga an'izany nataon'ireo razanay neto mibosiposiny ny devoly taloha tany, nataony tianao toy Andriamanitra, lasa sanatriny izany Jesosy tondrombelona daholo sanatriny nataony an'izany zay taranany. Nareo ry vendrana lasa niteny an'izany izy. Zany mahatonga ny zanakay tsy afaka baka, tsy afaka fanadinana, tsy mety tafita fianarana satria efa voaozina hodondrina, tsy manaiky zay fa bebaka aminao zay, fona aminao zay tamin'ny tenenan'ireo razanay an'izany. Ianao ny bebanay Jesosy fa tsy ireo mamondrafo, lasa vendrana zay. Raha mba te hampiana-janaka dia atseto dia bevoka dia mijanona, atseto dia manambady dia mijanona, tsy tafita mihitsy fa hompitehanay izany devoly mpangalam-pahaizana ny adondrenana mahatondrombelona, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kena veta, nanapatapahanay ny izy ny fahadondrenana, tapaka amin'ny Jesosy ny izy ny fahadondrenana, lefina na Jesosy tsy manan-ketry mifana, fahavalo efa resy, may ny izy ny adondrenana rehetrarehetra torana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa fahavalo efa resy, toranay atsipana farihy rehetra mandrakizay, any sazanareo may. Jesosy efa nitapahana ny izy ny mahatondrombelona zany. Zay ange Jesosy ato mampalahelo fa tsisy tafita lavitra mihitsy amin'ny fahaizany. Tondreniny devoly zay dia ny vahiny avy manonona anay fa any amin'izay bato hony izy ny andeha, dia zay natafiany aty fa hoe bato, efa tapaka zany manomboko izao satria efa mibebahanay taminao noho izany Jesosy nongotanao hatramin'ny faka-mangitiny, hitanao amin'izay raha Jesosy. Reo razanay taloha tsy tia nisy andofa, tsy tia nolovainy ny hafa ny tanànany, dia eo Jesosy nampanambadiny ny sampiavana, zanaky ny mpianadahana nataony ny vady, mba tsy ho lasan'ny olona hafa hono ny lova Jesosy, nataony lova tsy mifindra, zany anefa nitarika zavatra lehibe dia tena zava-doza izy zao. Inona avy nitaritin'izany? Lasa sanatria sodomita daholo ny ankizy, any amin'ny taranaka ny ariana any misy sodomita, misy an'ireny lasaky vavivavy kely ny lehilahy, lasaky vahalala kely ny vavy, lasa misy an'izany daholo ny taranaka teo ariana Jesosy. Hitanay taizy zany lehilahy anao zipoka amin'ny vehivavy manao pataloha noho ny ozina tsy tapaka tamin'ny sodomita, any ka tratrany tsy mihaobonga satria tsy mahazo miala ao amin'ny faritra fa samy eo ihany ny vady. Io tsy mihaobonga io nanaranaka taty aoriana dia niteraka zava-doza. Le tsy mihaobonga zao nitafika masina zao efa handeha, dia raha vao mandeha tafika masina dia mivadika ilay tômôbila satria ahoana
misy olona tratra ny ozona tsy miobonga ao, tsy mahazo mihoatra, tsy mahazo makany Tomasina, tsy mahazo makany Mazenga, tsy mahazo makany Fianaratsoa, tsy mahazo makany Antsiromandidy, tsy mahazo miala ny Tananarivo fa tsy miobonga. Zany anisany daholo. Sodomita tsy miobonga. Tapahanay zany amin'ny anaranao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manankery veta, ny anatapahana zany tsy miobonga zany. Torana amin'ny anaran'i Jesosy tsy manankery, tsy manafanafahavalana. Ny ozony tsy miobonga, ny ozony sodomita, may manambady mpiavana. Tena amin'ny Jesosy tsy manankery, tsy manapahefana fahavalana. Tsy may nareo. May. Upten, torana, levina. Tsy manana anjara, tsy manankery, tsy manafana fahavalana. May. Tapaka zany, tsy manana anjara tsony, tsy manankery, tsy manapahefana fahavalo efa resinareo, tsy miverimberina tsony fa miokotra, torana, lefina, may. Sotra Jesosy tsy maintsy nitapahanay le tsy miobonga, satria ny tsy miobonga dia miteraka be da be ozy izy zay. Ao le zanaka ampianariny. Raha vao mampiana janaka dia na izy be voka ny vehivavy, na narisa nanambady le lehilahy dia nijanona tamin'ny fianarana. Tsy mety lasa lavitra. Any ka misy efa 7 maneny akatso eny amin'ny université, ivoaka ny amindafy tsy lasa ho azy fa lasa demoniaka satria nahoana? Misy ozona tsy miobonga. Zany angeny angatanay mafy mba tsy isian'izany tsony Jesosy e. Zany nampibebaka anay aminao hoe nanaovany razanay an'izany ny fonanay teo. Ka nitapahan'izy zao mino zay fa tsy mamatotra anay tsony, ary tsy mipakany aminay tsony, tsy makany amin'ny taranakay tsony. Noho izany Jesosy fantatrao Jesosy hitanao tao anatin'izany Jesosy reo razanay kio dia tena sanatriny zany. Ny teniteny foana nanozina anay mihitsy satria nahoana? Ny tananay hono Jesosy nataony mihitsy eny. Nareo re ny tanana zatra mitsotraka tsy afaka mivokona tsony, tsy manaiky an'izany zay. Reto ny tananay Jesosy tsy maintsy mihetsika reto, tsy maintsy miova, tsy isy fatipatorany devolo tsony ao. Any ka tsy mango-bola, tsy mango-karena, fa maniliky ny efa azo, lasa be trosa, lasa mitrosa lava, tsy matam-bola. Zany ny tapahana androany. Reto ny tananay lazay fa zatra mitsotra tsy afaka mivokona tsony. Ongotana tapahana zany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manankery veta. Ny anapatapahanay ny lazaina fa tanana zatra mitsotra tsy mivokona miala. May devolo mabe trosa, may torana, leva, may tsy manana anjara, tsy manankery anao, tsy manana fahefana. May orana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manankery, tsy manafana fahavalo efa resy. Na iza nisy, na firy. Nala ny tananay ianao, tsisy tsony. Nala devolo mpandroabola, devolo tsy matam-bola, manilika ny efa azo, may bankropta. Tapaka daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy, sotra. Lasa misy ozona fahatranany e Jesosy, lasa misy bankropta ne. Zany devolo rehefa nanozona anay ny razanay tamin'izany hoe tanana zatra mitsotra tsy afaka mivokonay tsony, dia lasa mamatotra anay izy. Inona fahazaran-draty tsy mety miala satria nahoana? Napetaky ny devoly ny tombo-kase tamin'ny alalan'ny teny nataony ny vavany. Jesosy fantatrao zany. Lasa tsy matam-bola, manana vola, misy efa nanana tamin'ny gony, verina mitsipotipototra indray amin'izao. Lasa tsisy efa tsy mangataka foana satria efa zatra mitsotra tsy afaka mivokona tsony. Mitsosa nefa fa tena fa manana inona, manana trano, manana tomobily, mbola boka nitsosa. Bankropta ny anarany avy eo. Efa tapaka zany Jesosy satria efa nifonanay taminao hoe nrazanay nge nampanao an'izany. Hitanao daholo zany Jesosy, tsy niafina taminao zany. Hitanao ara Jesosy fa tamin'ny alalan'ny fampotsampy nataony dia vonony ny omby alatsany raha, vonony ny ganagana fitatra, vonony ny akolamena, namono karazany biby teny amin'ny dohany. Lasa misy tosi-dra daholo ny taranany teoriana, dia reny natao hoe tension, satria mitsipatsipaka mihitsy le biby mandatsaka ny rahany amin'ireo devolo ireo. Lasa misy sorona ny raha latsaka teny, lasa mampiakatra ny tosi-dra anay. Lasa misy tension daholo zay. Hitanao zany asesinay tsikelikely ny azo tamin'io hanina hoanina teny amin'ny fampotsampy. Ka le tosi-dra miakatra androany sy le midina ho tapahana amin'ny aranao, ka izany nibebahanay hoe fony zay Jesosy tamin'ny nanaovan'ny razanay an'izany, namono biby teny amin'ireny dohany ireny, nanatitra fanatitra any ka nanao sorona Jesosy lasa zay zao ninana an'le izy, ny ao ny dadabe anay ninana an'izany. Zay ny lasa misy tension, na miakatra na midina,
andeha zay amotika an'izany Jesosy tamin'ny finanana an'izany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-keleveta no anapahana niosy ny tension, niosy miakatra tosi-drana midina, tapaka finanana ody ratsy, nanana raha teny amin'ny sampireny, nanapahana tentana biby teny amin'ny razana, ary nandatsahany raha teny amin'ny doany reny. Tapahana amin'ny anaran'i Jesosy sy manan-kery mifanafahavaleveta, tapaka miody ratsy ny sampiny tatarape. May. Jesosy ny antony ny anapahana an'ireny ange Jesosy ny antony anaovany an'ireny ange Jesosy efa fantatra izy satria za fatao Jesosy reny no antsoina hoe jorosorona sady manao joro no mandatsaka ny rany manao sorona. Ny ankizy aty aoriana Jesosy lasa miakatra tosi-dra, lasa marary ny tosi-dra, lasa marary ny sanatriany zany, na miakatra na midina matiny reny daholo ny taranaka satria nitsipatsipaka mihitsy le biby teny zany ny angatanay aminao anapahana azy rehefa avy nibebahanay taminao nanaovany an'izany. Jesosy hitanao ihany koa fa natony ndray reny eny reny, natony na akoho na gana fitatra na enina na omby lamena na omby fotsiloha. Jesosy rehefa ninana an'ireny marary daholo zao ny ankizy marary lohalika, lasa misy hoe goutte rhumatisme, marary ny tolana satria ninan-ken'omby na fampisasaka tamin'ny devoly, nanao fanapaka tamin'ny devoly, fanapaka tamin'ny satana, tamin'ny jorosorona nataon'ny razanay. Bebaka aminao zay mifona Jesosy fa ny razanay ny nanao an'izany fony zay Jesosy mamindra fo aminay, mamelanay fa ry zareo ny tsy ety tsony izy ninana an'izany Jesosy tsy izay zany, nefa raha izay koa raha ninana taty aoriana tapao zany Jesosy mamindra fo, mamelanay, any misy anay, any tandrazanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-keleveta ny anapatapahana ny odiny goutte ny rhumatisme ny tamin'ny finanana hena teny sampy, tapaka ny ody may torana amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy mifanafahavalevana may sotra Jesosy. Hitanao tao anatin'izany fampotsampy zany any Jesosy fantatrao ny nandehanany tongony, ay le vovoky ny tongony ndraraka teny amin'ny dohany teny dia tsy avelan'le devoly any tsony. Izy zareo nge nandeha nitety an'izany zay dadarabe taty aoriana koa mba efa nitety any ka le dia tongotra lasa tany Jesosy lasa mamatotra ny taranaka taty aoriana hoe lasa misy fanainga lavitra, lasa misy fanapamisavy, lasa misy rôdy fandika, marary tongotra, lasa mivoto tongotra, lasa vao mandeha lavitra dia mivoto, vao manao tafika masina dia mivoto satria nahoany misy fandika, misy rôdy. Nandeha tany amin'ny dohany, ny fanitsakitsahana an'ireny dohany reny, niraraka tany ny dia tongotra, nalainy izy reny dia nitazominy any. Noho izany Jesosy ny razanay ny nanao an'izany zay zay nanao an'izany koa mifona Jesosy fona aminao zay hibebahana eto anatrehanao nanaovan'ny razanay an'izany bebaka zay Jesosy mba hanapatapahanao an'izany mba tsy hamatotra anay tsony ka any misy an-razanay zay nandeha teny amin'ny dohany ka natonga an'izany fivotosany zany mamparary lohalika zany, mamparary tongotra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kerevana zeta nanapahanay ny fandehana teny dohany natonga an'izany tongotra vony votovoto zany tapaka miogotra miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-ketry fanamitsana andana mandeha any amin'ny farihy rehetra mandrakizay may dorana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanan-ketry tsy hanam-pahefana fa avalo efa resinareo tsisy toerana ho anareo tsony may sotra Jesosy makasitraka indrindra fantatra ianao raha miasa Jesosy ianao mihitsy ny teny an'izany raha zany miasa tsisy masakana zay mino fa niasa teto ianao be dia be ny ozona mamatotra fa indray le soratana satria ny ateraka izany zavatra lehibe zany dia be dia be ao misy ozony tahaka an'le nitapahana teny tendrombohitra ozony matomatoa zany Jesosy mila ianaran'ny olona zay voaloha teraka tsy maintsy maty na hatramin'izafy ara miteraka zay voaloha teraka tsy maintsy maty matomatoa zay ny anaran'izany ka noho izany Jesosy mba tsy io aminay zany fa reny le soratana indray reny be dia be ny karazana ozona fa le teo le fao be
efa tapaka reny Jesosy. Zay mino androany fa ny bankiropitra efa nesorona taminay reny boka-tsosy reny androany ka raha tena niongotra tamin'ny tanany bankiropitra nisokatra amin'izay ny lalam-piainany miala amin'izay zany fitsosatsosany zany idina amin'izay le teninao manakoako mihitsy atsofony ho ataoko mpampidrana fa tsy pindrana zany ny angatanay. Mino Jesosy fa hainao zany Jesosy, fantatrao zany Jesosy. Jesosy ny amatoranay reo tenin-drazanay rehetrarehetra reo ho any amin'ny elo dia ny fahefanamenao anay mangatak'izay fa zay navoaka ny vavany dia reny natao hoe fira vava. Ninona ozina tenen'ny vavany na nozomany anay androany amin'ny teanay an'izany ary ny vavanay mihitsy nanasoranay azy satria lasa manao an'izy koa zay dia volo fira vava ongotanay piteanay ka hibebanay aminao fa satria nanao an'izany zany ane zay fira vava atoka Jesosy misy mbola manosina nefa fa mpiandry efa ray aman-dreny io amin'ny vavanay io manondika eto tapahanay ongotanay ko amin'ny anara Jesosy Kristy velaka sy manan-kery-vetana nongotana miala amin'izay ny devoly fira vava may tirana amina Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana devoly fira vava miala may torana aminara Jesosy may devoly mpanosina oaka miala amin'ny vavanay may devoly fira vava manosina. Jesosy fantatrao hitanao nesorinay zany fira vava zany satria vava hitory filazantsara ny anay fa tsy mpiady aman'olona tsy manosina olona efa tapaka zany efa nongotanao ohatrany fakamangitiny. Fantatrao koa Jesosy inona ny antom-pisin'ny fitsangatsangana ny maso Jesosy misy dia tsy mety afaka itsony fa raha vao mandalo dia manara-maso dia misy fitsiriritana tonga mangatak'izay ao anatin'ny masonay ny fitsiriritana ny fijerijereny zava-pona bebanay aminao aloha fona Jesosy masonay io ane Jesosy mijerijery zava-pona mitsiriritana dia efa nanan'olona ary tsiriritina any ka mifameza-pahasoavana tsiriritina tondra fahakalana rehefa avy eo rehefa fahakalana le izy lasa misy fanampamisavo indray mitsiry manomboka eto zany zay Jesosy mino zay fa fantatrao amin'ny masonay anongotra an'izany zay fitsiriritana ny fijerijerena zava-pona ka amin'ny anara Jesosy Kristy velona sy manan-kery-vetana ngotana ny fitsiriritana anatin'ny maso ny fijerena zava-pona miala anatin'ny masonay eo mivoaka may torana tapaka amin'izay nareo tapaka tsy manan-kery aminay ianao tsy manam-pahefana miogotra tsy mpenandavaky ny elo lefina may sotra Jesosy. Tsy maintsy nitapahanay reny Jesosy satria masonay io lasa ratsy fijery rehefa tsy mitsiriritsy dia mankahala zany anefa tsy tianao zany Jesosy tsy tian'izany ianao mpiandry ve dia mbola hakahala ray aman-dreny ve dia mbola hakahala inona moa ny azonao tao hoe nankahalana zavatra hitan'ny maso Jesosy mba nongotanay zany nesorona taminay zany mba ho fijery tsara amin'izay no hitety aminay mba fijery mihaja fijery tena tsy metsara velatsy ary tena fijery mitondra tena fitiavana mitory fitiavana amin'ny zavatra tsara zany amin'izay mba jereny masonay fa tsy le vao mijery anay ny olona dia mivanjavanja hono zay ratsy fijery tsy aminay tsony zany manomboka eto sotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao ary zay rehetra mbola ho ataonao makasitraka indrindra Jesosy zay mino fa ninona ozina tsy voatononay teo mbola be dia be raha tany saina fa eto le fahobe Jesosy miaraka amin'izay zay na dia ela be ara ho tapahanay daholo zay rehetrarehetra mba tsy hipaka ozina tsy mipaka amin'izay ninona nataon-drazanay tsy mipaka aminay tsony tsy makany amin'ny taranakay tsony tapahanay fa bebanay taminao daholo ny rehetrarehetra ko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy manan-kery-vetana nanapahanay ny oziny tsy mipaka tapaka may lefina amin'ny anarany Jesosy tsy manan-kery-vetana ny ozina tsy mipaka aminay tsony
tapaka mandany any andavakinelo mainareo may atsipana farimetra mandrakizay tsisy toerana ho anareo tsony eto tsisy toerana ho anareo tsony aty efa tapaka n'izy ny tsy mipaka aty aminay tsony tapaka anareo any amin'ny farimetra mandrakizay any ny saza anareo any misy anareo tsisy toerana ho anareo eto mpanofony Jesosy zay olombe osa olombe fitendry olombe fity tsy azonareo le brebena tsony ampy zay manomboka eto divorce nareo divorce vita divorce aminareo zay tsy mila tsony zay sotra Jesosy makasitraka zay mino androany Jesosy fa nisa tsy mipaka ty aminay tokoa ary tsy makany amin'ny zanakay rehefa hoe tsy mipaka fefa tapaka niongotra hatramin'ny faka-mangitiny tsisy anareo tsony eto zay efa nanao divorce manomboka eto ry satana tsy mila anareo tsony zay tsy verinany tsony tsy mila tsony zay vita divorce tsy azonareo le brebena tsony zay a tsy miveriberina tsony may tapaka nareo niongotra hatramin'ny faka-mangitiny may tsy manan-kevitra tsy manam-pahefana Jesosy tapaka ny tsy manana lava nozy ny tsy fisiny nozy ny fahantrana de volo mana bankropitra efa voatonina teo dahoalina rehefa tsisy tsony nandawana wela ragu sawe satite yau maniriantina tatana sawe satepe ameunitana kitia tamiawe Tamina ura jumala ora sunita na rasunita na gititaka ora sunita na zany Jesosy fa tady anao am'zay voaray anao ve ny tananay fa madio raha teo ianareo tahaky nanadiovako anareo tamin'ny memy tahaky ny fanadiovana volafotsy amin'ny memy zany nanadiovanao anay mino an'izany zay Jesosy finonay androany madio tsy manao an'ireny tsony niditra teto zay raha naloto voaketo zay madio ary ny loto teo efa nroasinay efa nalefanao any amin'ny elo azaverinay tsony reny Jesosy marikoriko an'ireny zay tsy mila an'ireny koa zay vita divorce taminay reny nesoronao androany Jesosy tsy verenanay tsony rapitro tsy verenanay mandrakizay efa mifanafatra tsara zay alohany nanapahana tanteraka Jesosy fa tandremo miverina fa hazo ny tapahana hazo ny esorina vy ny verina vy no apetaka noho izany Jesosy zay tsy verina intsony fa marikoriko anay mifahotana nalana taminay teo ataovy maloloy zay Jesosy mino androany
fa iseho ny voninahitra ao, iseho ny voninahitra ao, dia misaotra indrindra Jesosy ho anao ny tera sy ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra neo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao fitoerana jereo tenin'Andriamanitra hoe raha mbola miverina isika. Galatiana toko faharoa ny andininy fahavalo-ambin'ny folo. Galatiana toko faharoa ny andininy fahavalo-ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita ny teny dia vakitsika miaraka manao hoe farany zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Raha teto ianao ny nanala an'ilay zavatra, raha teto ianao ny niala tamin'ilay zavatra, raha teto ianao vita divorce, okizay. Aza manaiky tsony amerina an'izay. Ataovy marikoriko, ataovy rikoriko mihitsy. Rikoriko za moa mbola andeha ampianatra ao ambony, misy débat ataonay sy Josebind, dia ohatran'ny hoe fonana aminareo fa ray aman-dreny moa mbola eto ihany zay mbola misy kely taperina satria be dia be niakatra dia misaotra tsika makasitraka mino fa tsy nataontsika kilalao le teo, fa mbola mitoy aloha eto, mbola mitoy fa tsy tapitra akory, fa saotra na foy za efa nanafatra tamin'ny voaloha, sao dia tsy anao sao dia tsy ala akory nefa mampanapanapakosina. Zay nge fandrasany devoly fotsiny. Ianao koa nge ohatr'izany ento ianao zao nanao divorce zany ne tsy mila tsony sa ny divorce mbola itiana nefa ianao ve mbola sanatry iverina. Raha ny zavatra efa ndravako no atsangako indray mampiseho ny tenako fa diso tsy miverina tsony ampy zay. Za mino fa hijoro vavolombelona amin'izay zao tapaka tamin'iny lasa nisokatra amin'ny fiainanay lasa nahazo an'izao zay lasa nahazo an'ity zay lasa niova ny vadinay lasa naendry daholo ny zanakay zany zao no andrasana. Tsika tsy manaiky ratsy régile mafy ratsy régile zay natao hoe valim-bavaka misy résultat. Fa raha hoe tapaka teo nefa vao may le olona nijaly rabe sanatry tsisy an'izany. Raha tamin'ny fonao iny tsy ho tapitseto ny oziny, fa tena nataonao tamin'ny fo fa Jesosy nanao an'ilay tsy mipaka farany iny tsisy tsony. Vao dio ianao afaka ianao aza miverina tsony. Zay mino fa nizandroany efa vonina amin'ny rahan'i Jesosy dia hanomboka ny fisotsonany rahan'i Jesosy tao anatin'izay fanampanosa. Sa nareo tsisy nitondra tsy nanao an'izy tsisy vitsikely eny mbola misy ataontsika amin'ny heriny vele izy nefa nisy nitondra ihany reny dia ahoana zao azavainy ray aman-dreny aloha azavaina dia nanao maivamaivana aloha ve tsika za izy marina be ny teny rahalahy liva teo tena le mbola le fototra be iny nalany iny, zany hoe le razana sy rehetrarehetra le voalaza teo. Sika nefa angataka foana amin'ny Jesosy satria izay mifamezampasoavantsika. Mbola misy ve Jesosy satria dia mbola maro be le izy fa marina le teny teo raha ho ataona maraparaina ary tsy tapitra dia zay natonga an'izy hoe na somary nafainganana dia ilay tena le fototra be zay mahatonga antsika tsy afa-mihetsika mihitsy aloha ny tapahany. Fa misy dada mihitsy mantsy no nisy taona nandray taratasy kahie tao ambony dia zao ny soratra tao amin'ilay kahie an'ilay mpio manao tokanana hoe oziny dia efa tapaka daholo. Tonga dia natsipon'i Jesosy ohatran'izao dia antanify za mihitsy tsisy zany tapaka ozina daholo zany hoe fa mandaingy ny olona iny satria zany oziny zany be misy zavatra foana ampahafantarin'i Jesosy anao hoe tiako teto zao tapaka ny oziny zao le voatanisa teo tsy miobonga tsy zao fa mbola misy mety fasiana fahakizitinana tsy mipaka tsy mihoatra tsy dia tsika zany zay mahatonga le zay ataontsika pary etape le izy mba hahafahantsika tena mibebaka fantaniana fotsiny mbola vonona ve nareo anoy dikan'izany fa zao kosa ho any angaviny mba atao namanamantsaka izy satria le mamerimberina be an'le fampianarana tsy hoe mandreraka akory fa faly zay mamerina fa lasa tsy mitovy tsony lay lentany le fampianarana manjary raha misy tonga vaovao dia lasa
amerina am'le tsy naheno raitsika fa tomy foana fa mbola tsy tary izy zao raha amin'ny heriny izy ny tonga hoe ndao tena mba na de zomariva fotsiny ary de mba tongava rehefa zomariva satria ezahantsika amin'ny heriny androany ho tohizantsika ty tantara ty de ny atao de zao alohan'ny amaranana satria mbola hiakatra mbola misy zavatra atao koa ny ambony any de alohan'ny hifaranana angataka foantsika raha mbola misy Jesosy zavatra magnitevangio zahay tena mintsika fa mamangisa tokantrano Jesosy efa nanao an'izany tsika ny angatahana aloha amin'ny heriny androany rehefa tonga eto tsika de mba hisy fijorovam-belarona telo ohatra tena mba ilazana hoe na indrindra hoe raha nisy fionana tamin'i Jesosy mihitsy hoe tena namangy atsika tsy mampanina mihitsy hoe namangy Jesosy fa ianao pastera tena mila be ohatra hoe za zany ohatra de teny mihitsy raha hoe zay mampasaka anany tsy ahitantsika ny Jesosy de teny bebaka hoe tena mifona Jesosy raha nisy fahotako tsy hahafahan'ny olona mahita anao ohatra zany hoe ahitsantsika tena samy manaiky daholo zany na zay mitarika nanareo tarihana hoe misy zavatra mila alatsika de pitehatsika de manantony de jorovavim-bely le tena hoe tena tamin'iny na hoe taorianan'iny vita somatsara ny vizahako taorianan'le fanapahana de am'izay miorina ny finoan'ny olona hoe tena tohizako ny amin'ny fanapahana oziny zany hoe ny tanjona zany de miroso amin'ny fahatsarana ny vivoazana any amin'ny fotoana na amin'ny heriny androany na meto amin'ny tapabolana tsy maintsy isy mifandroana devoly amin'ny isam-batan'olona sy amin'ny tokantranontsika sy amin'ny firenena any zany no mifarana any amin'le hoe firenena mihitsy am'izay de manamafy eto izahay mitondra rano mihitsy amin'ny heriny androany ho an'izay tsy nitondra lony fa anamasiny-tsika zay ho an'izay nitondra zao aloha tsy mampaninona zay tsy nitondra fa amin'ny heriny androany tena mba mitondra mihitsy rano satria akoatra ny fanapahana oziny de iambika endray satria telon'ny rahalahy zay ny eto za de rahalahy de ho avy koa pasteranjato satria am'le fandroana devoly mila olona maro fa tena ozy le fiteny hoe misy ny angotenda tapaka mihitsy de mba mila maromaro de akoatra ny fanapahana ozina ndray zany amin'ny heriny de isy fandroana devoly manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny tongotra de ataontsika tena latasy mihitsy zay fandroana devoly zay raikitra sa tsy raikitra de hoentinareo ny rano ho amasintsika ho rahan'i Jesosy de raikitra aroinao raha mbola misy ozina mbola hoe amanginy Jesosy na ampany rahalalivana za na ianareo de tsika na hery taona ary tsika miverina eto foana tsy reraka tsika eritreretinareo nanota tsika nanompo sampy nandritry ny fotoana maro tsy leo marina sa tsy mariny zany tsy reo zany tsika hoe leo zahay ko nahoana moa tsika no anafaka ny tena tsika no leo sady hoe ranga de zany foana tsy afa-tsy zany foana fa tena afapotsika tena hoe hafanenina hoe tena zay kosa tena tsaronay fa voatonona daholo zay tsika vao misaraka am'izay am'ty mety hoe tsy hoe misaraka fa mitoy amin'ny zavatra hafa am'ray ny zomafanavozana sy fampirenana ny tena tanjona de hoe anangana sy anorina fifoazana matanjaka tsika miaraka am' Jesosy de fifoazana manova firenena zay zany ny tanjika ka ny amaranantsika azy de anamasina an'le ranontsika zay nitondra zay tsy nitondra kosa moa de mivavaka tsodra fotsiny izy reto avy ny zavatra mitranga rehefa aorina ny fanapahana ozina zao na misotro an'le rahan'i Jesosy na mandrezatra na mety marary andobe tamika na mandoa na mivalandrivotra na mivalana be tamika ianareo taorinan'iny fanapahana ozina iny sy vidy aza taitaitra fa mivoaka zay ilay asan-devoly sy le tavela tany tsy taitaitra mihitsy ianareo fa tonga de tohizanareo misokatra foana ny lara-tarbianay amin'ny rahalahy zay nefa tsy afaka hitetin'ny tranonareo fa nitorohevitra azomena hoe tohizo amin'le ohatran'izao ataovy an'izao am'izay no anaovanareo anazy dikan'izay zany mba misy suivi lay asa zay tanterahantsika amin'ny heriny androany amin'ny roa ora tsy miova amin'ny roa ora tsy diso raha tsy misy ny fiovana tony mo tsy mo sendra misy tamika hoe fotoana tamika tanterahany eto mantsy ka manjara fama eny to tsisy mbola farany volana moa sa inona ny amin'ny heriny androany ina moa mba jereo daty kely azafady indrindra zoma farany volana 26 tananandrama ohatra ny tsisy rehefa zoma zay tsisy hoe fotoana hafy sao de mifaniny tsy misy de efa mifampiresaka moa zany zay mantony de toy amin'ny heriny androany de enonareo eny amin'ny radio sy amin'ny tambanjotra eny foana ny filazana am'le zany ndray mety lakamisy vao milatsaka amin'ny filazana de misy foana io na lakamisy fa rehefa hitanareo na amin'ny Facebook na mety hoe eninareo de azo tanterahany zay aza dino raha laliva de manatanteraka vavaka tendrombohatra isaky ny talata eny Mbomanga kely de afaka ihany koa
aza manao indray dia taritaritana tsy zavatra tsy mamenatra tsy zavatra mampatahotra koa zany fa afaka atao koa ny manantony hoe tena zay koa anao vavaka tendrombohitra manamafy ny ara-pinoana sy ny ara-panahintsika daholo ihany koa zany rehetrarehetra zany a ankoatra ny feonantsika eto amin'izao toeran'izao. Zay zany ny resaka ny fanaovantsika aloha tamin'ity androany ity ka zay nitondra rano zany rehefa avy eo a dia amasintsika le rano dia zay mba dingana vita raha manofy ianao na valim-bavaka ilazao ihany zahay hoe nisy valim-bavaka ohatran'izao pasteur a fa misy an'le ohatran'izao tio mbola tsy tapaka dia io zao tsy maintsy taterahana io a zavatra io. Za zao a nandrezatra tamin'le teniny rahalaliva le teniteneny hoe le oziny le mivady sampiavana io zany le hoe lova tsy mifindry dia matetika lasa tsy miobonga marina le olona dia ny zava-nisy taminay rehefa nanambady zay dia tao amin'ny tatasinenay nanambady koa ny zandranay dia tao amin'ny tatasinenay faralanay koa dia ao dia ohatrany tsy mihoatra ao zay mianaka fa ao an-trano daholo zay rehetrarehetra dia ohatrany tsy tafavoaka lavitra zany mihitsy ary sao dia zany koa tsy nandehanako tany an-dafy ry rahalaliva sao dia tsy mihoatra amin'ny Madagasikara fa lasa eto foana ihany koa zany tsy miobonga nge zany e tsy lasa eo fa eo ihany tapaka zany rahalahy mba mifampitatanytsika amin'ny rahalahy fotoanandro ny France zany ananina amin'izay soratso tapa dia nanaitra teo koa le hoe lasa tsy mandray efa tsy dia vola kely foana fitahina kely za mba niteny mba ataovy se tena nivavahana kosa sady ho tahina ara-panahy tahaka ny anambinana ny fanahy no anambinana ny tena resy lahatra ve ny olona raha za mpivavaka be ny kiraroko goka mitrobaka amin'ny vilambilana tena mitandriamanitra nefa ny akanjoko ara mivaralila be mihitsiny fa mba aleo rehefa ho hitan'ny olona mihitsy hoe tena reny le olona ny tahina andriamanitra dia mba amin'izay hoe fa mino mazava ho azy fa Josefa ny ainga tamin'ny andevo lasa prime ministre satria zay ny tahin'andriamanitra ka za mino an'izany a ianao mino an'izany farany a Salame 112 jerenareo a ho an'le miteny hoe aiza koa pasteur dia zany tsy kose fa tena miafara zany tsy maintsy fiafarany e tsisy olona ny afara hoe dia tena matina hantra mihitsy vavaka atao nge rehefa dia matina hantra mihitsy izy mianakavy rehetrarehetra e tsy mariny zany fa misy zavatra tsy milaza koa hoe tsy maintsy anakarimbe anao fa manana ny atonony a sahaza ho anao ny Salame 112 a dia jerentsika zany amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita zao le vakin'le teny eo amin'ny Salamo 112 ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe alleluia sambatra ny olona zay matahotra ny Jehovah sady mankasitraka any dia ataovy tsenjery mihitsy andininy faharoa zao le izy ahery ambony tany ny zanany zany hoe ny zanakao zany rehefa tena nitahina ianao tapaka ozy ny olona manaraka ny tompo reo zanakao reo lasa mpanapaka eto Madagasikara reo lasa olona feno fitahiny reo avy amin'ireo zanakao reo ny aviany mpanapaka an'izay eto amin'ny firenena mahery ny zanakao tsy mba hoe lasa katrami na lasa miemahandry fa rehefa tena matoky an' Jehovah ahery ambony tany a ny zanany ina koa ny toyany ho tahina ny taranaky ny mariny fahatelo amin'izay ataovy mafy inona ny ao an-tranony fa tsy eo goka vilia goka lamba rovitra sy rehetrarehetra fananana serena ny ao an-tranony tena marina mihitsy zany tena arabaky tena zay mba ny ainga tamin'ny seza brika fa mba vita fo amin'ny mansezana eo zao tsika amin'ny teny zao tena mariny zany tena arabaky tena ny enandray rehefa vao azoko ny teny anankiray tonga dia tazomiko mihitsy mariny io Jesosy fa zao anefa hotrandrahantsika hatramin'ny faka mihitsy hoe inona ny oziny aza reraka mihitsy raha mbola misy tonga indray eto hoe ohatra hoe tonga indray ohatra afaka iny Bertina kely dia milaza indray izy hoe le oziny tsy miobonga misy an'izany le oziny tsy tsindrin-da tsy tsindrim-bavy tsy ambanin-da tsy ambanim-bavy misy an'izany keo mantsy lasa le vehivavy foana ny lohany ao an-tokantrano tsy ambanin-da zany lasa le misy an'izany dia aza leo mihitsy raisy foana za mandrakitiana andao nihiraka mbola mandray mbola manapaka an'izay fantatro rehetrarehetra dia aza leo za mihitsy e fa mahafinaritra nge ny ampanapahany efa misonitra ny fiainanao e fa tsy hoe miandry mindry an'izany tapaka zany rehetrarehetra zany tapaka ve pasteur vao misonitra ny fiainanay tsy ny valiny ka vao manao dingana ray ianao dia efa misy dingana mipotra aminao aorianan'izay fa tsy voatery an'izany kosa zay a dia miara manaiky an'izay tsika misaotra re tompoko tsy hitazona anareo elatsony satria amin'ny dimy latsaka amin'ny herin'ny androany amin'ny roa ora fotoana tsika eto amin'ity toeranyity indray tomia ny namana matsakaizandray hoe andao fa mitoy ny tantara hoe a toy ny fanapahana ozina tsy amialantsika raha tsy midarabika io dia volo satana kalan'olo vazimba mamahatra atsika amin'ny afaraparany ao
androka de volon'ny satana musulmantsika reo de volon'ny albadira rehetrarehetra eo de volo mandrakitra de tena ilaza mihitsy e Jesosy ainao aneo film aminareo ndray mandeha eto isy film ao alefantsika amin'ny fotoana mampety azy hoe zao ny tanàna ny olona rehefa tena mivavaka mitsombadika ny tantara ohatran'izany ny karoty anankiray ohatra mivatapihay koa mbola kely almolonga zay tena zava-misy zany 25 jaune ny radis de efa ohatran'izany 2 kilo lanjany vokatry n'inony fivavahana nyainga tamin'ny olona ray sorosy 300 de farany tanàna ray manontolo lasa mpivavaka ka tsika mino fa ho am'izao fifoazana zao no aminjena any Madagasikara mino an'izany tsika misy tsy mino hoe izany amonjy amin'ny Madagasikara fifoazana zany isany atsangany tanana avy amiko Jesosy teny mihitsy avy amiko zany Jesosy tsangana amin'izay tsika mitsangana kamia retanora norana soazan sokamiovasan nomaneninasan wandre fivalusana ori tanurare tanura sanumeti miova tuwechana ori baukai baukai sanumeti miova sorany tompo fa vita moa fanapahana osina de mirotsaka amin'ny voady avy any roa alariary ho an'ny ray alariary ho an'ny tantarandrenatoandro 10 ariary amin'ny pasteur Josy Alain 10 ariary ho andra laliva de mbola ho terena mandrak'izay ny ianarany masina misaotra Jesosy mangataka vavaka mba ho afaka paka tsofina rano ho afaka somatsara ampanala-paka rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andraikitsy ny zavikeliko amen vavaka amarantsika inona le izy vavaka mba nataoko tamin'izany olona ray nampandraisana tany am-piangonana de atao fitaovana mahomby indrindra Jesosy nino an'izany zao tsy olona ray tsony avavana efa ohatrany fomba misy 10 nareo sa 300 sa 200 tamin'ny fivadikana tena tanteraka anio rehefa inony rehefa inona fa rehefa tsy inony io tsy tanteraka mihitsy io ohabolana faraika amby folo rehefa misy teny manko de mora mahay tenin'Andriamanitra rehefa tena manana fanan'Andriamanitra ohabolana faraika amby folo ny andininy fahatelopolo kadô entina mody le tenitenen'ny ray aman-dreny 11 faraika amby folo 11:30 amin'ny anaran'i Jesosy ny vokatry ny marina dia azonaina ary ny endry dia matona olona tsara sa tsy tsara rehefa manao famarinana tsy mila ianao zany manao hoe vita oely fa Jesosy no mitondra ny olona zay makasitraka ao ary anamasina ny rano Jesosy ao ary samy mandray ny rano eny an-tanany de zao raha voalalina be ohatry n'iny de ahoana ny tsabana n'iny de atonginana so de voy eo ary ao ary mahafinaritra be ty fijorovam-volombelona manamasina rano Jesosy ty raha ataoko mahafinaritra fa lavalava kely fa aloha ataoko amin'ny manaraka ny hoe nanamasina rano Jesosy tamin'ny confinement tompontranonay tandroy de io tandroy io ozy izy hoe efa ka grave zao aza mifanerasera be fa zay manko laharan'ny olona tonga ao aminay daholo marary de zay mivady miasa de nataony asiosoratra mihitsy vavaditsika hoe tsy mandray vahiny de tsy nanoratra kandro ndray mandeha mivavadinay dondomma rehefa ho any aminay zay vao miditra ao varavarana tsy le vavady tsony nisy nandondona tamin'ny 3 maraina fa nitranonay mihitsy taitra be zay aza misy mivoaka hoe matsiny ankizy zany nandeha namova vady voaiko moramora mivaravarana manko jereko tsy any amba jereko tena ato vaiko ny trano fa hoany asao averiko zay ary mbola tsy namasakanina averiko hoe asao hoe manasa inano aikay esao
esana zany esana fananiny narara manana nefa milaza fa hoe zay tsy tiany le mandray olona izy ny olona lefa nytsosoraisinay rehefa nyraisiny izy lasa am'izay ary tonga de nesanay satria asaoako nesana vita ny asa vita mivavakay tonga de nesana nampandrona am'izay za tonga de namana rano na masinina vao masina ndrano a nampandrony izy eo masony mihitsy mana masina n'le rano a hitany daholo zay nataonay nampandrony izy rehefa nampandrony izy tonga de mivoaka vao midosa izy sy ny vadiko nanahoana hoa hoy niala maivana sotra Jesosy sitrana izy fa kosa ary jereo tsara ndray zilitany Jesosy ary eto le tena ilaitsika inona moa le radio enonareo foana satria le memefa ao aminay fivavahana lahady tsy maintsy mivavaka amin'ny radio daholo tsy amin'ny radio manaraka an'le fotoam-bavaka atika inona iny 105.6 ay de daviny tamin'ny telefony nataony moramora tamin'ny telefony natao kainy azy iny amin'izay ozy izy dady latsakalina rarivo latsakalina fahatelo sa fahafitry zao natao atao tonga de manano teniteny dada teo tsika moa fa mahay aniny daholo lasa amin'izay ny zesta via latsakalina vavaka mampiditra andromasina daholo zay mivady satria zay mpiandry de mivavaka de tao de vita amin'izay raisina amin'izay ny rano amasino amin'izay tendeo amin'izay ny rano aingana tonga rano Jesosy ozy izy dada ao anaty radio a nanao zay amin'izay ny varavarakely eny tavaraka eny amin'nany zay eo ambany a fa iry zareo any ambony ny tranonay zany a ty avo a de ty iva de zay ato amin'le iva de ny tompotrano ambony ambany zay steria nitondra ny rano zako maizina ny androko efa amin'ny sivy ny vadiko any varavarakely ny zanako ao an-trano za sy eo any antokotany za isaky nandaraka amin'ny tanana jereko misy mandena ate isaky nandefa amin'ny tanana isaky nanao a misy jereko ay ka izy may vita zao izy a sapany eny amoronakona efa manomboka tarika ao anatin'ny koraly izy inona nga ny fisapana misy azy a lasa vavaka FPVM nefa vavaka amin'ny loterianina zavatra ataonao fotsiny anay ny hitan'ny olona de hita le fahazavana anaraka anareo koa zay fa hitanay de aritsika namasina an-drano ho tonga rano Jesosy ataonay hoana saika tsy olazaiko noteneniko satria ay ve zay rehefa mijoro eny tanàna de manaraka anay marina ny olona mba hanompo anao tsy zay ny arahany fa ianao no mitaonany reny tsisy mahay manantonara tsy efa nitao mifanany ndraiky koa ianao ankehitriny tonga indray a le fanomezana tsara indrindra tamin'ny alalan'izany Josepha randray natoandro namenao an'izany Jesosy tsy niova izy ary narahanay hatramin'izao na tsara anay tena mikolainy devoly mihitsy de ny rano amasinina ho tonga ranao reny ny rano eny an-tanan'ny olonao eny an-tanan'ny mpanomponao rehetra zay tsy manana efa ao anatiny ao ianao ny fony ny kasio de efa taky ny efa misy any eny noho izany Jesosy a fantatrao iny rano iny ny lalana ny diavony iny misy olympique misy ovivo misy ny entina avany an-trano lotovosiny be de be ny devoly misy sandoka mangalatra misy ny tany zay rehetra eo aminy mpandriba sy misy loko reo zay nefa namenao fahefana androka n'izany eo anatin'io rano io ao ny vazimba ny kalanoro ny lolon-drano ny sampy ny dadarabe ny doan'ny tendrombotra ny befolo amin'ny anara Jesosy Kristy velona sy manan-keliveta nandidina sy androana anareo anatin'ny rano miala ny lolon-drano miala ny kalanoro sy azavavin-drano ny vazimba may dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pahefana fa fahavalefa aresy may atsipy any amin'ny farimrehetra mandrakizay lefina dorana any andavaky ny elo any ny saza anareo any misy anareo tsy hanan-kery a tsy hanam-pahefany anareo sotra Jesosy makasitraka rehefa androana iny devoly tao anatin'iny rano iny Jesosy hitanao iny fantatrao iny efa nitonononay teo fa anao iny noho izany Jesosy reto ny tananay atondro anao daholo fanondronay oka mba tsy ny tananay no famandray intsony fa ataovy tonga tananao le tananao misy ny olatra teo Kalvari Jesosy
Ary ny rana latsaka ao mihitsy na alefanao raha vao anendry an'izao a rano zao ianao. Amin'ny anaranao mavondro ny angatahana izany hidrapaka ao ny fanondro de anovan'izany ianao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Vao masina ny ranao Jesosy a. Iny ary ny ranao Jesosy a. Hosotsona anasitrana. Hosafona anala sarona. Ary hikasiana anendrena anafana zay manaitaina indrindra fa ny rofo rehetra zay namatorany devoly hatramin'izay. Hosotsona amin'ny anaranao iny a. De misaotra Jesosy a. Anao ny tera, ho anao ny lasa, ho anao ny voninahitra, anananao hatry ny talosy ankehitriny ary mandrakizay rainay ao zay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao. Ho tonga ane ny fanjakanao. Ho atao ane ny sitraponao. Nety atany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izy eny eloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Ho anao fanjakana sy ny hery ary raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho anao. Aza matahotra. Aza miherikerika intsony fa efa madio raha teo anareo. Tahaka ny efa nanadiovako anareo koa dia ataovy tahaka izany a ny any atokantranonareo. Raha andeha anareo za eo alohanareo sady vodilalinareo. Mandana amin'izao herinao zao fa efa mompanao a. Aza matahotra azy fa ny zanatsipika voaforona amelezana anareo. Efa tsisy ambinina intsony efa ravandroany zany. Ho anao kosa ny tera, ho anao ny lasa, ho anao ny voninahitra nananao hatry ny taloha zany, anao ankehitriny ary mbola tononay fa ho anao mandrakizay. Amen. Teraina ianao ry, teraina Jesosy tompona. Teraina fapany siso. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina Jehova tompony maro eniko ny voninahitra tany rehetra. Aza mihetsika aloha vetivetika voalohany a ny 105.6 FM misy le takariva mifampizara manomboka midimy makasika ny tafika masina dia mizara ao zay makasika ny tafika masina. Faharoa manarakaraka zany misy ny amin'ny herinandroany a manomboka amin'ny
Setana mamai uzakayu Jesus izakedi tina wasalutan sisetwa Jesus vayananu mapaeri tuku dia ikikuta divyahia saya zalakuwa umalawan dia kapuku dia sutaya apiwa iseye tumena dia ikikuta divyahia saya zalakuwa umalawan dia kapuku dia sutaya apiwa iseye tumena. Siukibrał Jesus racja azul sai taki kłaminał fayanau Jesus numalala nisa